Tompolasy tongovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hananterana ny arabo mba mimpirarintso ho antsika menakavy manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao indray dia ny zoma zany 7 ny volana May taona 2024 isaoran'ilay nary noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka nahatonga antsika afaka iresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'izany hoe miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada izany. Arapaina ihany koa isika mianakavy afaka niatrika antsakany sy andavany ny fetin'ny Ascension zany fety kristianina moa izy io ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra zany ary dia samy nanana ny fomba netiny nanamariana an'izany ny rehetra teo anivon'ny finoana kristianina. Inona momba ny foto-kevitra lehibe tao anatin'ny izany ihany koa izay hoentina mamakivaky ny fiainana dia ny hoe miakatra tany an-danitra Jesosy Kristy. Zay ny voalaza ao anatin'ny finoana kristianina dia hoe miakatra any izy dia mbola iverina amin'ny fotoana izay hoe iverenany izany ka narovina ny fotoana zany iverenany Jesosy Kristy iny zany lasa niakatra any dia hoe mbola iverina ka narovina ny iverenana na rapitso na afaka 10 taona na afaka 20 taona na ahoana dia mila manao ny fahamarinana ny zanak'olombelona fa tsy atehatra fotsiny amina resaka daty fa isanandro dia miezaka manao ny fahamarinana, miezaka maneho fitiavana amin'ny mpiarabelona amin'ny asa rehetra zay atao dia miezaka manao an'izay fahamarinana izay. Zay zany ny atao hoe anisan'ny foto-kevitra lehibe ao anatin'ny izay fa dia afaka fotoana vitsy ihany koa dia hiatrika ny Pentekoty isika mianakavy ny filatsahan'ny fanahy masina dia zany rehetrarehetra zany no fiainana kristianina fa dia sika olombelona zany miezaka ao anatin'izany rehetrarehetra izany mba hoe anao ny fahamarinana. Eny ary iny moa savaranonandro iny satria andro tsy fiasana ny omaly dia miatrika ny anio indray isika ny fandeha ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity. Eo ny famakavakana isan-karazany eto ny namana fanira zava-manantany efa eto izy eo ihany koa ireo solombavambahoaka izay raha ny fandaram-potoana dia miakatra eto zay tompony anjara amin'izany ho hitantsika eo moa zany fa mbola ao ny fandaminana maro samihafa dia ny firariana dia ny hoe ny ahafahanao manaraka amin'ny fandarantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ka tsy ho fotoana hoe verimaina ny anarahanao ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada fa tena ivoizanao izay atao hoe tokony ho azo mba hahafahana miatrika ny fiainam-pirenena ary rehefa tonga ny fotoana izay anapahakevitra amin'ny izay hoe raharaham-pirenena izay dia tsy ho diso ny fanapahakevitra satria fanapahakevitra miainga amin'ny alalan'ny efa fandiniana lalina amin'ny alalan'ny fahafantarana ny zava-misy ka rehefa fantatrao ny tena marina amin'ny fiainam-pirenena dia tsy ho diso ny fanapahakevitra ao rehefa ho tonga lay andro anankiray fifidianana ny tena-tenenina amin'izay fa tsy dokadoka ny fihetsiketsehana etseroa fihetsiketsehany ivelany sy ny sisa tsy mitondra makaizy reny fa tena hoe fahafantaranao olom-pirenena zany ny hoe aiza ny lalakale iza no mendrika eo amin'izany fitoeran'ny filoha amin'ny pirenena izany dia ianao zany no mamakafaka manapa-kevitra mandinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy ho diso ilay fanapa-kevitra amin'izay fotoana zay. Miaraba namana faniry ary miaraba rina dia misaotra ihany koa nanokatra ny fandarana ny namantsika ao ambadika ao dia Josoasy Faly dia arabaitsika manokana toraka zany ny namana mpiaramiasa amin'ny Radio Mada zay misy telo mianadahy izy ao ambadika ao dia arabaitsika izy ireo ny papita ny fandarantsika ihany koa amin'ireo namana zay maso ivony ny MBS any faritra rehetrarehetra any dia arabaitsika izy ary
hitondrantsika ny kopakopatanana ihany ko ianareo mazava ho azy moa zany satria maromaro no resaketo zany ny mpanaraka atsika aiza moa zany de ny any faritra ihany ko rina de anaovana kopakopatanana ianareo toraka zany ny any ampitan-dranomasina any zay marobe de marobe tokoa dia kopakopatanana ianareo rehetra satria maro aminareo no miresaka aminay mandefa vaovao mifanakalo hevitra mitondra fakahirezana sy firaretso ihany ko zany eny ilainy zany satria misy fotoana mafesabesatra misy fotoana vonimbonina misy fotoana reradreraka misy fotoana ihany koa nefa lasa saina ihany mandinika sy misaina ny zava-misy rina de reny rehetrarehetra reny zany lay resahantsika hoe ilaina lay teny mamy teny fakahirezana avy amintsika fanambarandrina teo fa misy solombamoaka manana anjara ao anatin'ny faneho-kevitra de hiaraka amintsika eo rehefa aveo fa mbola ao anaty fandamina moa zany isika am'izao fotoana izao ny vaovao angamba aloha tonga de fantatra avy hatrany rina fa tsy niasa moa tsika omaly zany efa nambaranao teo fa andro fiakarana de mahandro fiakarana zay de manaja an'izany isika tahaka ny nanajantsika ihany koa ny fety zany ho an'ny finoana hafa de mametraka fanajana ihany ko tsika ho an'ny finoana kristianina fa isika tsy niasa omaly io zany tsy hoe tsy niasa tsika tsy niresaka teto amin'ny micro teto amin'ny plateau-ny miara-manonja fa ny vaovao de bobaka tampoka le izy taoriana ntsika nanambara ny zava-misy momba n'le lalambe mikodana nitondrantsika fanazavana tamin'ny larobia teo rinany hoe inona ity communiqué roa samihafa navoaka ny ministera ny travaux publics na ministera ny asa vaventy ity satria tao anatin'ny 420 ora monja namoaka communiqué roa samihafa tsy mitovy tsy mitombona ary hafahafa le ministera zany hoe taoriana n'lay valandresako amin'ny mpanao gazety nataony teo anivo ny office pirenena momba ny tontolo iainana na office national de l'environnement zany de taorinan zany de betsaka ny adevitra nandeha ay zany ty autoroute ty mbola anaovana tombam-panadiadina zany hoe ny fanadiadina de misy fanaisana fakakevitra maka ny anivon'ny vahoaka misy fitiliana ifotony fitsiriana ifotony ny amby retoerina zay anaovana fotodrafitrasa sy ny amin'ny tombany mety fanonerana atao am'ireo tompotany sy ireo mpiasa eo ambon'izany tany izany sy nampiasa n'izany tany zany maromaro lay izy de nietitsika teo le décret mesy zay ny fomba fiteny azy MECIE miresaka indrindra ny amin'ny pitsopitsony araky ny lalàna takina rehefa misy ny fotodrafitrasa tahaky ireny indrindrandrindra moa goavambe le fotodrafitrasa de mahakasika le izy mahakasika district maro commune maro faritra maromaro ary vahoaka amanetsiny amatapitrisany dia tsy maintsy atao zany le fanadiadina zay ny amin'ny fiatraikany ara-tontolo iainana zay le hoe étude impact environnemental zany EIE zay le izy de iny zany rehefa aveo mbola afohana bokina ndraikitra ozy ny ONE de rehefa aveo mivoaka le permis environnemental fa asatsika ina ary ny tena zava-misy eo ambony ao fa iny faneho-kevitra zay nataony teo anivon'ny office pirenena momba ny tontolo iainana indrina dia nagagatsika ihany nanao communiqué miresaka an'iny teo anivon'ny travaux publics de aveo mbola nanao communiqué indray ohatry ny manohatra kely an'iny indray teo anivon'ny travaux publics satria nambaran'izy ireo tamin'ny communiqué voalohany de hoe manomboka lay fanadiadina ara-tontolo iainana de ny communiqué faharoa indray navoaka n'le tao amin'ny travaux publics de hoe efa nanomboka tany amin'ny novembre 2020 sy 2020 zavatra tsy mikôlina mihitsy le izy de tsika moa efa nitonga amin'ny fanazava-kevitra foana hoe rehefa manao zavatra tompoko de ny omby mialohan'ny sarety fa ity fanjakany ity sarety mialohan'ny omby de fa nanazavitsika rina ary nisy fotoana député Rastany ny teny an'izay mino fa mbola ho avy eo député Rastany ny fototra tompoko mialohan'ny tafo fa tsy ny tafo mialohan'ny fototra de zay le ataon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao manao tafo izy zay vao manao fototra de lasa mifototra aminy lay tetikasa vakiroka na projet brouillon hitantsika am'izao fotoana zao de inona zavatra nitranga riny ny alarobia de samy nahita ny communiqué
zay anavoaka ny mpitondra teny gouvernemanta isika sy ny anivo fiadinan'ny repoblika zany hoe nitaritra ny filakevitry ministra ny fanesorana ny tale général ny office pirenena momba ny tontolo iainana tsy misy zavatra tongatonga ho azy zany na hoe par hasard na par coïncidence na hoe fifandravatra tsy normal na tsy lozika zany hoe teto no ny teny ny ONE office pirenena momba ny tontolo iainana de eto tampotampoka eo dia miresaka communiqué roa samihafa ny ministère ny travaux publics zay izy de miconfirme mihitsy fa izay ny tompo mifandrindrana ny asa inga misy miady varitra n'zany moa any travaux publics zany fa rehefa velo izy rina zavatra mampime am'le izy lasa adevitra be mihitsy de ohatrany tsy zakan'le fitondram-panjakana izy hoe ay ve zao vao anao fanadiadina nefa efa natao le fitokary nefa natao le oeraoera de hoe mijanona aloha zany lay a fanotofana eny an-tambara de manahirana be le adevitra satria inona le resaka riny misy an'le hoe voalohany indrindra tracé de misy an'le hoe préterrassement zany daholo angeno inona ary ty resaka ataon'le fitondram-panjakana ty fakay larby alina ny nanamarina ny zavatra rehetra misy tsy fahafaliana tany ambadika tany de nasaoty lay tale général no hainy hoe nininona fanazavanareo zay no lecture tsotra any fandehanjavatra etretany hoe le olona ny nangataka ny ala ohatrany tsy azo tsisy fifandrofinjavatra ino a fa tena favonamoaka le communicat te miala ianao zay ka le izy ange zao hoe efa fantatsika le ina zany le méthode le fanjakana an'le mahafanjakana hoe tsy mahafinaritra le fanjakana ho raha tsy manao zavatra ohatrany zany isika aragaka ndraindray fa nanino rehetra tsy nanao scandale kely ndray tam'ty herinandro ty fa naninona tsisy lafin-javatra ohatran'zao mipotra ndray de ohatrany gaka tsika rina amina trangan-javatra ohatran'reny nefa moa zany le atao hoe régime Andry Rajoelina am'izao fotoana zao eny ataotsika hoana moa fa de io izy iny tsisy nininona hotenenina mihoatran'le hoe le fanjakana efa eo za tsy teny an'izy efa latsaka naty tevana fa mbola ometsika chance kely fotsiny izy na hoe vitan-draha kely fotsiny de hoe efa eo amoron-tevana eo de tsy le azo tena le tena azo maina tsara no mitazona azy fa efa azo bobongolo am'izao fotoana zao zay le sarin'le fanjakana de le fanjakana zany aloha de hoe tokony mba izy menakavy miara-midina aloha manavitra an'le azo tsy enjera de ny zavatra ataony izy any no manosika an'le azo bobongolo enjera anaty tevana de ohatrany hoe mangada lavaka tsy kelikely izy de izy any no manidiny tendany amy tady sady miara mamony tena am'le fanjakana misy azy izy am'izao fotoana zao zay le sary misy io ataotsika ahoana raha moko sitrapotsika nitondraky sarisary fa zay mihitsy le sarisarina fanjakana reraka fanjakana tsy manana fomba fiasa matotra tsony zany a na ara-pitantanana na ara-pitondrana zay moa tsika miteny an'izay foana manko satria misy dikan'zany eny ara satria rehefa larbe disindray a satria larbe le farany teneniko teo rehefa zoma ohatran'zao a de député Bokosy Mirahalahy miaraka amitsika de ansolomamboaka am Madagasikara 26 na 62 inona ny tiako tenenina am'zany boribory tamy fahaenina sy boribory tamy faharoa na boribory tamy faharoa sy boribory tamy fahaenina de androany izy zany a solomamboaka am Madagasikara boribory tamy fahaenina de aveo boribory tamy faharoa niaraka amitsika zany dian'ny député Bokosy Todsoa Andriamampandry moa zany no iaraka amitsika député Todsoa de anisan'ny olona tena ponctuel mihitsy fa niazakazaka tamy moto izy de niantso tena amin'ny lalana teny hoe vo avy ny tsapa maraina mihitsiny de mbola misy akeziny de mbola nisy akeziny raisina keo fampianarana de mbola teny akatso de niazakazaka de mba haitsika moa efa miala am'le embouteillage de efa miainga avy amin'ny moto koa député Todsoa de tonga eto amitsika zany zay mahatonga atsika mbola hoe afaka nanana fotoana kely zay sy reny miaraba député ya miarabanao Iafaniry dia miaraba koa ny Irina sy ny technicienne ary eo koa nareo voaka malagasy rehetra zay maro de maro ary mitombo tsy misy ohatry zany mihitsy ny miaino miara-manosa fa saika isa tokantrano anaty taxi brosy na taxi be na any amin'ny birao na any antsaha na any an-tanàna manaraka anareo kokoa nareo amin'ny Facebook any lavitra any any ampitan-dranomasina lavitra any zay isaorana manaraka tsy tapaka ny miara-manosaka dia miaraba antsika rehetra
todsoa indray ny androandroany a fa 7 ny volana May 2020 sy 2020 de mirarosoa atsika rehetra tahaka ny mazana moa de tsy maintsy miaraba an'ireo ary mankahery reo amanamanjo rehetra zany a ny tenanay a am'izao fotoana zao satria tantely mambaona ny fiainana de maro ireo fianakaviantsika na namana na olona akaiky atsika zany a nindosy ny fahafatesana ary mankery nyrentsika raha tsy laza zao andre totopola Nicolas teny Ambaravarakazo a eny Amboamanariny eny isika maromaro erany Madagasikara sy any amin'ny faritra maro any ivelany dia miara-miombina alahelo sy mankahery andreny namana sy fianakaviana rehetra ireny zany a ny tenanay. Eo ihany koa reo marary am'izao fotoana zao na ny an-trano io na ny amin'ny toeram-pitsaboana dia mirary fahasalamana ho anareo rehetrarehetra zany a na namana tsy tapaka na mpiaramonina na fianakaviana na malagasy raha reny amin'ny tena dia mirary fahasalamana ho anareo am'izao fotoana zao. Dia androany ko moa zany dia hitodika manokana koa amin'ny koko manokana zay manana tsigeritaona naterahana androany fa 9 volana May mbola atao reo ihany am'ty fanitry sana amin'ny fanimo tamin'ny 14 May dia zay manana tsigeritaona naterahana androany 9 volana May 2020 dia mirarosoa anareo ary tsy tsongaina manokana am'izany a madame Randriano manana helisoa na hely zay mipetraka eny Varatetezana Amboamanarina zay madame tsara tarehy tena mpanao adidy amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ary fantatro tsara izy io faniry ary mino fa miainao atsika izy ary mitsikitsiky veo izy ao anatin'izao dia mirarosoanao madame Elisoa na madame Ely am'izao tsikeritaona naterahanao zao a dia miraro ny sosiny tsara fahasalamana fahombiazana ho anao sy ny ankonanao a de mbo tanteraka daholo ny faniriana rehetrarehetra zay kasainao ary izy moa dia arabaina manokana koa fa natafita zanaka ao anatin'izay koa ary zay ny tena anisan'ny hoe ivelomantsika eto an-tany keo dia zay atafitany zanaka amin'ny fianarana sy ny asa amandraraha dia mirarosoanao a satria zany olo zany koa dia anisan'ny niaritry ny mafy teo amin'ny fiainana faniry ary afantatra tsara fa zao izy a efa manana ny ampy a efa manan-katao ary dia mirarosoana azy mba anaraka ny diany daholo zany a ny mpiaramonina sy ny fianakaviana rehetra am'izao fotoana zao ary ho anareo rehetra koa zay manana tsingeritaona androany satria fantatro fa maro de maro ianareo a dia azo zerina re nareo a itombo fahasoavana sy ny fahasalamana ao anatin'izay. Sahala amin'ny mazana koa dia atsongaina manokana koa koko manokana ho an'reto olo reto faniry a ho an'ny Lancia avany commune Masokomena distrika ny tsara tanàna zay manaraka tsy tapaka atsika dia mirarosoa anao de tahiny tompony ianao a sy ny ankonanao a dia koko manokana koa ho an'ny Zosina Sandratra zay mivarotra lamba eny an-tsenany Ambatondrazaka iny izy a dia mirarosoa anareo a mirarosoa ny fianakavianareo a ary ekanareo mba alafo lamba be mihitsy a de hitombo vola aman-karena tsy ratsiatsiaritra kikely indray faniry zany a zay ny somary natarakeran'andro any fa tena ambotaiazy efa motaony andanana fa tena mitsoka zany refa hoe am'y sivy sasany de am'y sivy sasany a fa tam'ty taony ty zao androany ny mba tara fotoany zany na be da be ny zavatra atao na ny réunion io a na ny adidy io na ny fampianarana fa mampiteny mona fa tena mitsoka zany ianao a na aiza na aiza naratra ny akatso ianao a iny ambany direhetra iny a iny tena atsahabo tena mitohana daholy analakely eraka Tananarivo ny motory a tena hoe mitady ranahary sy aro mainka moa fa ny tomobile zany fa de tena hoe aiza ry fitondram-panjakana aiza ny fampantenana nataonareo rehefa eo zay isy lalana be be atao isy lalana ambony tena isy parkina isy tena be da be le fampanantenana ary bentarana Tananarivo renivohitra mitsoka ny tanàna na moto io na tomobily io na ny olona rio akoatry ny lalana zay tsy tenenina tsony zany a am'izao fotaona zao zay potika tena potika tanteraka ny fako ny fofona ny tsy fandripalemana ny fivarotana de mikorotana zany a noho ny ataonareo ka hoe za hoe mba jereo ihany le vahoaka renivohitra nketsika Tananarivo nke renivohitry Madagasikara ao anatin'izay dia alohany anomboantsika ny famakafaka analizy zany zay ataontsika fa de tahaka ny mahazatra dia ny asa sosialy zay anisan'ny nisongadina be moa zany ny asa sosialy atao isan'andro fa nisongadina zany a dia fantatra tatrao fa
fanadina mpanjakana ho avy a dia tahaka ny misa taona dia faradoboka ho an'ny koro maimaimpona zany na ho an'ny BPC sy ny baka BBC ny akaiky zao de BPC zao ny akaika de eo koa ny baka efa manomboka zany ny fisotanarana tamin'ny alatsinainy zao ary maimaimpona izy io ho an'ny zanaka Ambohimanarina zay monina rehetra eny Ambohimanarina ary tsy vitan'izay any fa ny polikopy zay mena isan'andro dia maimaimpona daholo efa be da be efa manjatona zao a ny misotro tanaraka ho antsika zay aza tara isika ao anatin'izay de io ma izy faniry io hitatsika io zany a toto seria dia tolotry ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko a dia anomboka zany ny fidirana amin'ny asabotsy fatelo ny jona izao a amin'ny 7 ora maraina atao amin'ny ICM Atsararay Ambohimanarina tsy anavahana mihitsy tsika misy mahatsy miteny ndray amamoa ihany hoe zanaky ny mpikambana ao anatin'ny team ihany na team ianao na tam ianao na tem ianao na tom ianao na orange ianao na volomparasy ianao na maintimainty na mangamanga na menamena na inona dia rehefa zanaka Ambohimanarina mponina ao Ambohimanarina ka zanaka malagasy monina any Ambohimanarina dia tsy manavaka zany ao anatin'izay maina moa ty no natao faniry natao zao zavatra zao a dia ny voalohany aloha dia noho ny fahasaranany ray aman-dreny te anana zanaka mahay soaham-panadinana daholy ny ray aman-dreny rehetrarehetra satria fantatra fa ny fianarana ihany ny lova tsara indrindra apetraka eto amin'ny fiarahamonina sy ny firenena dia na Nicolas ary tsy voalohan'ny ray aman-dreny ntsony amin'izao na ny fividianana stylo ringa zao na kahie efa sahirana maika moa fa hoe ahoanao koro an'ny zanany zany satria teo afa-panadinana daholy ny zanaky ny ray aman-dreny rehetrarehetra ny tanora rehetra zany de teo afa-panadinana daholy de ny koro zany fa ny koro fanampiny zany ahafahany ankizy ho afa-panadinana sy ahafahany mampitombo ny fahalalany ao anatin'izay dia natao zany zao anampiana ny zanaka rehetra ny zanaka malagasy rehetra zay monina eto Ambohimanarina ary koa manamaivana ny fahasaranany ny ray aman-dreny indray raha hoe mbola andokoro am'izao koa mbola lafo be dia natao zany zao ikika faniry mba hitsimbihinana ny tanoratsika ny zanakatsika ny zandratsika satria fantatra fa am'izao fiainana izao de tsy misy ohatran'ny fianarana ihany no ahafahana manova ny fiainatsika manova ny fiarahamonina manova ny toe-tsaina ahafahantsika koa mamorona asa ary ahafahantsika zany mba miala amin'ny fahantrana sy zao fahasarana izao de tsy misy ohatran'ny mianatra hafainy ny olona mianatra na ny fomba fiteninao io na fitondrantenanao io na ny fomba fijerinao ny fiarahamonina sy ny fomba firasanao de hafa ihany zany olona nianatra fa tsy maintsy miavaka foana ao anatria ny mpiarabelona sy ny mpiarahamonina ary averiko any zandry sy ny zanaka rehetra rehefa mianatra dia tsy maintsy hafity ianao eny ary de miazakatsaka tsika zany eny Ambohimanarina eny boribory tamin'ny fahinina amin'ny sabotsy fahazona zany de efa mandeha zany fisoratana anarina mamaipona araka ny efa fanambarana député teo eny nisy fidina maro samihafa mbola resana ve député hitan'ny lafiny samihafa tsika amin'ny zay ny vora resaka sosialy tianmbomana resantsika zay hoe raina etaeta ary ihany ko fanirina avany amitsika rehetra zany dia tanterantsolomoka sy nykifanjara sy zavatra azo tokony ho resana maro samihafa misy foana mako izy maromaro fa le foana mandeha farantsika teo resaka misy fotoana vao nandeha ty hoe anao autoroute de nandeha le karazana sary samihafa mandra tsy miranomasimbe indiana na hoe tsy mbola tanterana Madagasikara kokoa mbola tsisy nanao tao na nimbolo taona de le fanjakana zany tena favy voale ao anatin'le hoe lancement na projet tahaka reny zany na hoe inona zany fampahafantarana zany amina projet ohatran'ireny olona moa zany tamin'ny voalohany betsaka ihany sodoky tena nanao zavatra le raha misika ity fa rehefa taty aoriana au fur et à mesure zany nanomboka 2010 nahita le tao amin'ny palais des sports izy iny Simon Terry anao karazana resaka anao karazana zao de tany ny olona zany no
satriafanaterana azy 0/10 de nresantsika teto hoe atao le fitondram-panjakana tsika aloha zany tsy nanakina le projet fa zay mba nofinofinjany hanao an'le autoroute fa teo am'le taimina maro samihafa hoe tsy maintsy anomboka io a ary tsy maintsy avita ohatran'izao tsika de nitenenina mihitsy hoe 2023 hatramin'ny fin 2023 zany a dia 80 kilomètre no vitan'le fitondram-panjakana de niazakazahana nametraka n'le vaty fototra tany ambolo de tsika moa tam'izay nametraka indrindrandrindra ianao député Totoso rehefa manao zavatra ohatran'izao nge misy étude andanina taona maro mihitsy nyresahanao ny APS ny APD avant projet sommaire sy ny avant projet détaillé nampianatra mihitsy sody mamboaka Totoso tam'izay hoe ohatrohatran'izao no dingana rahana ka tsy mora ny anarahana dingana de zava-misy député Totoso miazoazo ambotr'olo mahita sadabe ao le tsy haitsika ntsony na terrassement na pré-terrassement na tracé na inona io fa ataontsika hoe lalatanina nitsaka tambarin'olona de miatondray aloha zany fanitsahana tambary fa moa andefa sary miandalana eo ihany de nitarika mihitsy amin'ny fanesorona tale général ny ONU satria teo anivon'ny ONU de niteny aminy hoe hanomboka am'ty volan'ity lay étude d'impact environnemental de nanondro mihitsy azy izy tamin'ny faraiky ambe folo ny volana mety eo fitondram-panjakana nylaza fa efa tamin'ny novembre ny nanomboka l'izy de nidona le communication roa samihafa député Totoso mamerina ndray azomatsika am'y raha no nresaka an'izay teto io nge le niteneny tsy hoe tsy fitiavana akory tompoko fa fampianarana anareo le izy fantsina anareo de manamarina zavatra nytenentsika mivampotona am'izao député Totoso ya mahazendana foana zany le scandale isan-kerinandro ary isan'andro isan-kerinandro de misy foana zany zavatra mifanohatra ataon'ny samyny ao amin'ny fitondrana am'izao fotoan'izao resabe mihitsy zany nyresakiny hoe fanalana ny tompon'andraikitra atao amin'ny ONU na office national de l'environnement tato tio fa ny olona apetraka am'izany nge tsy maintsy spécialiste ary expert izy am' resaka tontolo iainana na am' resaka environnement fatany tsara ny andraikiny ary matoa izy niteny an'ireny a hoe étude d'impact environnemental zao no atao de nitika an'izany dia tokony mbola tsy hanomboka misy ny asa ary zany efa nilaza vetsika teto le izy ny tena nge amy mampampianatra ny tena mba sy zavatra be a ny voafehy ao anatin'ny rehetrarehetra na de tsy ingénieur ny bâtiment public de efa nazavaiko tsika teto sy faniry vao nanomboka mihitsy nyresakiny hoe rehefa anao autoroute tsika na anao route nationale na lalana dia tsy maintsy aloha misy zany atao hoe APD sy ny APS avant projet sommaire natao hoe APS ny APD avant projet détaillé atao aloha zay mila fotoana ny manao an'izay rehefa manao an'izay any amin'ny heritaona roa taona ny manao an'izany rehefa avy manao an'izay aloha de ny fiche de projet tsy maintsy ataonao mitombona tsara sy mipetrapetraka ity nge tsy misy fiche de projet fa tonga de trongosonao fotsiny ny tambarin'ny olona sy ny tranon'olona ao anatin'le izy tsy afaka anao an'izany mihitsy anao fa rehefa vitsy zay APS ny APD ny fiche de projet de misy dingana arahana ao anatin'le ny dingana arahana ao anatin'izay rehefa anao lalana antany hoe daholo ny ingénieur ny ABTP rehetrarehetra sy ny ingénieur rehetra ny expert rehetrarehetra fa tsy maintsy misy planification ataonao aloha io na consultation publique hoe ahoana zany a ny fomba hiplanifiena le lalana ty ahoana de daholo mihain'ny olona rehetra ianao eny amin'ny fotony ny fiarahamonina zay mipetraka eny ny population locale 6 mois à 1 an manao an'izay rehefa vitsy zay anao vao manao an'le étude d'impact environnemental le araky ny teny ny tali général ny ONU manao an'izany heritaona ka hatramin'ny telo taona manao étude d'impact environnemental lafaniry de ny teny le talian'ny ONU zany hoe zao tsika nanao étude d'impact environnemental tokony taona maromaro zany faniry mba atonga an'le zavatra nge mba ho manaraky ny fenitry mba tsy hoe vo avy ny onorana de simba le izy na isy accident eny amin'ny lalany zay ny antony vitsy zay étude d'impact
environnemental zay faniry de zay anao vao mieritreritra zay vao tokony ho tracenao ohatr' zao le lalana fa tsy mifindrafindra mipike bilika le lalana de zay anao vao mahita hoe mety ty lalana ty a zay anao vao tokony hoe hividy an'le lalana ianao vao ainda amin'izenao le olona hoe alao fidinay ty tambary ty a zao ny tranonareo arotana de afindra ry ny tranonareo a reny le mise en vigueur zay anao vao totokony ao an'izay fa ny zao zany a tonga de lobe any fotsiny manao zavatra zay le hoe mianara aloha misy étude atao rehefa anao zavatra ary tsy atarany to am'teny hoe avady badio impita aloha ndrela vao miresaka de zay anao vao manao zavatra zany ao anatin'le ivitsy zay amataona koa manika manao an'zay a zay anao vao manao ny velomment sy ny karazany faniry a de afa-baraka izy satria tsy zakany ny atodohany hoe le talehan'ONE zany a amin'ny maha-teknisianina azy de ndrozy zao nge vao anao hoe étude d'impact environnemental le nefa zareo ny communication ny efa hoe atomboka le lalana efa fihetsiketsehana le autoroute zany anatin'le io de fampandrina drisy ny eo ary tsy vitanao route nationale ary tsy vitanao lalana eto Antananarivo tsy vitanao be da be fampantanana zay nataonao ny eo tsy vita ny fampantanana hafa asesika ihany ary zao ke mahatonga an'izao fitondrana zao hotezitra ny olona atomboka kely le zavatra 100 mètres 2 kilomètres 8 kilomètres tokony vita arivo kilomètres de ajanony iny fa hoe fampisehoana hoe nanao zavatra zahay de avy eo anao zavatra hafa ndray de tsy vitana hatramin'ny farany koa lisy fa ny zavatra aloha no atomboka de tsy zavatra hafa nareo a tena tsy mahay mitantany nareo de iny oerana zany izy a de mamenatra izy de fampisehoana fotsiny hoe efa nanomboka zay fa mefitra vahoaka ho bazaoza ave nareo bata ao anatin'izay ka eto am'teny expert ny tena nomboka tena fa misy teknisianina ianao mibitsika mangina amin'ny mpitondra miaraka floravalo firy voatonga ao zany mba nanao zavatra le mpitondra nefa anatin'le hoe zay ny anao azo faniry ve le tina tao 924 millions de dollars mavita nasional sy ny lalana presque lalana rehetra eto Madagasikara disika maro eto Madagasikara zay ny voka tokony vita mahavita lalana firy amapolony route nationale amapolony sy mahavita lalana tsika zany sy commune misika Malagasy route nationale io nefa sorabola fotsiny tsy misy vola tena nivoaka marina sy nisy hoe zao ny zava-misy efa sy ny rapahamehana
fa efa mividina zany tokony lefa mandratisa le mamolona conseil des ministres na filakevitry ministre de alefa mifaly amintsika eto reto zany zany le karazana fotodrafitrasa vitsivitsy zay resahana anatin'le votana bitia reo asa andalam-panomboana Tomasina ay mbola andalam-panomboana ali satria teo de efa andalam-panomboana mila verina ny antso zany taratasy izy amin'ny sorata eo am'daholo ataon'izy menakavy ato aloha mbola mitady fotoana zany efa bolina viavy zany zany hoe tsy zavatra manomboka aloha fa mbola fikononkonona taratasy mandehandeha any ambadika any fa tsy maintsy soratana alizy eo anatin'le taritry ny filakevitry minisy de mitohy RN 13 io sy ambovombe eo amin'ny dingan'ny fanombohan'ny antso tolobidy de ato amin'ny RN 23 tetika sasaofitra andalam-panombohan'ny antso tolobidy antso tolobidy daholo de mamerina antso zay le soratana de maninona zao raha natao re ambony reo asa anaovana antso tolobidy fa tsy hoe reo asa andalam-panombohana samy hafa be mihitsy zany eo amin'ny lafin'ny communication fa ty mampimehy antsika député Totosoa de inona ny teneniny ato anatin'ity moa lalina Antananarivo ny asa zay tsy vaketsika intsony reo tetika asa lehibe an'ny filohan'ny republique de voie rapide ouest tana zany hoe aty Meritsa Atosika izy zany mahazo an'ny Kanjamaki na Andotapenaka makany Meritsa Atosika flyover mampitoy Ananosato sy Andotapenaka zany hoe le etsy io zany lalambe Nkodana mampitoy Antananarivo Tomasina inona ny anoratana an'reto ato reo tetika asa lehibe amin'ny filohan'ny republique efa impiriny soratana zao reto flyover sy voie rapide reto de zay voaverina lisy faly tam' juillet 2021 etsika manko député Totosoa ampahafantarina ny olona lizy hoe efa impiry soratana ao anatin'ny taty le filakevitry minisy fa tsy misy fanatanterahana de ato le izy soratsoratana mba ho resahany amin'ny communication am'izay de alefaso am'izay le izy faly raha miresaka zao tsika hoe tetika asa lehibe amin'ny filohan'ny republique voie rapide ouest tana sy flyover zany etsy Anosizato efa impiriny soratana zany ary tamin'ny raika amin'ny 20 sy 4 arivo de hoe manomboka amin'ity taona ity ny asa fa eto tsika mandraky ty ny androany tsisy asa nanomboka zany alefaso le izy faly vakina kely fa manjary taritsika raha ohatra ka azo alefa le satria ny antony tenenantsika an'izany ty vao mivoaka tamin'ny larbi zany moa zany fa 17 volana me sa fa 4 volana me le izy de izay zany lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao manoratra aloha de hainy fa manatanteraka tsy ampy misy député Totosoa alefa mifaly eo any izy de vakitsika na manoratra tsy hainy be tsy pelina be rehefa mijery anao manao communication ny
mitondra tenyny gouvernement ny taleny communication na miteny anao na manoatra mbola be faute be koa ary ny forme akoatra amin'ny fond ary zany zavatra rehetra zany hoa tena sujet fotsiny zany vaoka tsy mila blablabla zany tsony zao tonga de action ny fleuve sy ny asa hoe ataonao lalana siany zany efa laniny ny solomba boboaka efa tamin'ny firy taona ke zany de zay vao hoe anao efa ataona stapanao ay ianao tsy tazena ataonareo teo evo tapitra ny kamanda vao mivoaka daholo hoe atomboka ny katsaka atomboka ny voanjobory atomboka ny voanjo nanareo a efa hoe tsisy ninona tsony a ho vitanareo zany de mbola hoe ny ataonareo sisa zany de hoe ataonareo zay isehoana amin'ny vahoaka hoe raha mbola atomboka kely ty a fa raha zay reny eo afaka 5 taona de ho vitanay teo anao tsy nisy nanao eo efa tamin'ny 2020 30 juin 2020 hoe atomboka am'ty taona ty fanamboarana ny fleuve andota-pena kapasika anosy satro 2020 efa telo taona efa telo taona ty ndray zany tamin'ny mai 2021 no lanina nandritra efa laninay de efa noentina tao amin'ny antemierapiredy aiza le izy ty ndray zany le resaky utilité publique eno a de nyresahana ndray le izy ataon'le filakevitry ministre tamin'ny fakomaly ndray de sotany impiry ka de ty ndray zao mbola soratana kely izy ka zao zany izy fanira ny voaka hoa efa tsy raharaha zay sokatany any zany tsony eny voaka zay le tenenako zay hoe inona mampiova ny fiainany am'izao inona ary ny zavatra tava voaka le niteneniko teo averika aloha raha mbola tsy tsara sokafo tsara ny sofinareo mpitondra mbola averika any ny tetava mivoaka raha anao fotodrafitrasa de fotodrafitrasa aniteraka famokarana atao zay ny ilain'ny voaka ary tena manerana ny voaka am'izao raha mbola tsy hainareo ny sakafo hoaniny ny vola tsy misy na ny vola tsy ampy ao an-trano andaovan'ny ofatrano anaovan'ny adidy anadaovan'ny jiramana zay midangana zay tsisy ny asa tsy misy be da be ny chômeur ny famoronana asa mandeha ny fivarotana ny tsenany ary mba hiaro ny ainy sy ny fananana ny tsy fandripalemana zany de atavo vahoaka naka am'izao ary amantany vahoaka fa zany ny olain'ny vahoaka am'izao fotaon'izao aloha ataovy zay fa tena tsy zaka mivoaka tsony a ny vidim-piainana am'izao fotaon'izao ny fahefa amin'ny vidiny mitsy totokana ny fahefa amin'ny vidiny tsy voafenareo mihitsy ny inflation ny fidagany vidim-piainana sy reo atao voagnina zao tsika faniry vao tamin'ny maly vao tamin'ny afaky maly miaramila enina ny tifitry sivily teny varatoa za zao dia iendriky ny fikorotana ny fiarahamonina zany faniry nisy namony sivily miaramila enina ny dalo manao ny ataony any amin'ny faritra maro eto Madagasikara jerepotsiny ary mbola averika any miaramila omenao zara fa didimy arivo isan'andro 7 arivo atao inona zay fa tena hoe asaivy mambolitra miaramila reo mamokatra reo ngaeto misy manafika sa misy manafika ny firenena hafa zay atao fa tena hoe mijaly le vahoaka ny jirama jero nke ny faktorana jirama ny olona rano ny jiro miakatra foana nefa tapaka lava ny delestage ny rano tapaka mbola firy ny tokatrano ny fokotany tsy misy rano madio sy azavana eto Madagasikara natao tanina vileny vohatra any kefanire na tsy teny eny aminay zao tsisy rano madio zany hoe ny afokotany akeny eny zany amorona amin'ny baravarakazo anosy be zay vola efa tenenako foana ny ministry ny angovo ministry ny rano hoe mba jerevy zay eniny ambo manarina ny rano ny abarazy eny amin'ny faritra lanera sy ny manodidina iny mba jereo ny tatsarehetra eto Madagasikara mba jereo fa tena mijalinka ny olona ao anatin'le izy faniry ka zay zany no mila jerevana ny olona ny vahoaka zao nona ny vahoaka zao tsy manam-bola vitanga ny vidim-piainana tsy zakany olona ny mitsy tongana ny ariary zay aloha jerevany de ny tsy fandrimpanemana ary tsy jerevy koa ty resaka roro zava-mahadomely ty efa resantsika teto sy efa tena hoe tsy zakan'ny olona ary am'izao fotoan'izao zany dia mieritreritra fivoarana
ny vahoaka ary zay mahatonga atsika faniry tonga de hiditra amin'ny an'ity hoe aza repirebena am'zany transition zany ny vahoaka am'ty tetezamity ty ny fantatry ny vahoaka dia araky ny lalam-panorenana dia ny fifidianana am'y volana novambra de afaritsy tsara ny amin'ny décret amy conseil des ministres am'izay hoe firy novambra tsara no tokony anaovana azy fa hatram'izao nge mbola tsahan'ny gouvernement ta hoe tia ny tena daty tena izy anaovana ny fifidianana e fa maninona satria ry zareo raha tadidinao tsara faniry atotoka eto tetena vahoaka zay miainao tsika tsika asianao teto heritaona no ny teny tetra de misy moa ny me hoe ahoana koa ary zany tenyle député zay heritaona no ny teny voalohany ateto faniry zany izy nanindra mpanao politika voalohany no ny teny hoe mikonikonina tetezamita ngereo hoe heritaona mahera no ny teny an'izay teto raha tadiditsika vahoaka malagasy de ho an'le mpanarasa koa de hoe nareo no tena mitady an'io fa de hoe tsy misy manandratrehitra zao hita poko hita pirenena zay e zay tenentsika eto de mitombona daholo satria tsika mandinika malala ary mahita ny zavatra ataon'ny firetonana am'izao fotoana zao ka ny tenitsika de zao araky ny lalam-panorenana ihany efa nazavaintsika le hiérarchie de norme pyramide de Kessler tamin'ny lesona zaraintsika eto taon'iny hoe tsy maintsy ny constitution no arahana zany atan'zay ny fifidianana zany dia amin'ity taony ity ary ny tedavitsika de hoe fanatsarana ny loi électorale lalam-pifidianana no tedavitsika zay ary fanatsarana ny asan'ny CENI sy ny ACC akoatran'izay de fitediavatseza ny tetezamita afahandrareo mbola hoe mifikitra amin'ny fitondrany sy fizarana am'izao olona tsy nahazo seza rehetra zao mbola tsisy tetezamita mihitsy ka niteraka zavatry-tsoa ho an'ny vahoaka sy ny firenena tadidio izany hatramin'ny repoblika faharoa nge nisy ary repoblika fahatelo e repoblika fahaefatra e tamy 2009 inona ny tena potinge le firentsika ny anatatao zany iatetezamita zany faniry e ka tsika zany de tsy hiverina amin'intsontsika tsy lany andro zany ntsony e tsy mila miresaka zany ntsontsika ry vahoaka fa tsisy tetezamity zany eo ary tsy anaiky an'izany tsika fa araky ny lalam-panorenana dia tsy maintsy atao am'ty taony ty ny fifidianana madio mangarahara de inotsika zany fa am'izao fivorininy anteny meram-pirenena zao mba ahay ampiasa an'zany fahefanaraky ny lalàna zany tsika andre matosolomabahoaka ka raha ohatra misy zavatra tokony asympanitsina de fanararoatra ny fivorininy anteny meram-pirenena zany zay mbola tratra tsara mihitsiny ny ahafahana zany manitsy manatsara ary mety manamafy an'lay azotsika le fifidianana madio sy mangarahara zany tsika eto mbola miteny any député Tojo toy izy mifanoratana anarina fa mbola manana andro maromaro kely isika hatramin'ny faraiky am'y 30 volana me hiatrehantsika zany an'zay fanoratana anaran'zay ambo manarina miezaka mafy misy député Tojo nareo mitety fokotany ia hitatsika ma zany fa marina fa député de Madagasikara ny tena sanina daoly Madagasikara fa navava fidany tena moa zany dia isorako manokana mihitsy zany ny destime ny jeune-time ny femme-time ary fikambanana maro zay miaraka zany tena hoe mitety trano eny an-dalana mizara deplé ho an'ny olona mihitsy zany manana didy sy andraikitsika tokony isoratra anarana any amin'ny lisy-pifidianana ary mahafinaritra fa ny olona faniry hitanao amin'ny fetanam-ponao na mivarotra na mifanena aminao tena hoe mahafinaritra mamisy ambiance tsara mihitsy zany le izy de tena hoe isorana zany ny mpiara-miasa rehetra ny olona rehetra zany fa satria efa niakatra mihitsy zao ny geniny ambomanarina ny tahan'ny olona misaotra anarana amin'ny lisy-pifidianana ary za de mbola miteny sao de anaonao foanao nareo na misy baiko avany ambony any ry sefy fokotany isany sy mpiasan'ny fotona fa tsy misoma izay de tsy misoma efa be dabe ny manaramaso anareo ary be dabe ny mametatra anay isa pokotany miara-miasa ange faniry na ny sefy fokotany na ny visy na ny trésorier secrétaire mieritreritra zareo hoe iamomba anazy daholo le olona mizara information na amy commune zany na izy io na ny ministère na izy io mizara information aty aminay mamy aprofo ka de hoe mampitandrina ho anareo indrindra fa ho any ambomanarina zay na voafidy mbola verika any raiky amy 30 fokotany mbomanarina raiky amy 30 amy raiky amy 30 ny fidy daholo zany voalohany teny ary mbola hoporifotsika izany fitiavan'ny vahoaka atsika zany
ary fantatra mivoaka ny vary sy ny tsiparifary ka ho anareo zay mieritreritra sy zavatra hafa ry tompona ndraiky risany iny fotony dia mampitandrina sy ny mpiara-miasa fa tsy misaoma fantarareo zany aza mampijaly vahoaka aza manao zavatra kototo na kokolikoly ka hoe zavatra tokony sotanao anatina lista ka tsy sotanao fa eniko daholo ny tatatra eo misy fanaramaso any fa de efa miteny zay efa misy moa zany a tompona ndraikitra zay tsy tononoko anarana tsony a misy ny fitoriana zay atao zany am'izao faniry be da be ny kolokolo eo na resaka fivarotana eo na resaka zavatra hafa eo a fa ho hitanzao ko moa zany toenao atao zay io de averiko eto hoe tsisy tsy maty manoto zany ny eto amin'ny tany sy ny firenena tsy revatsika nge zao i président français Sarkozy fa ny telo taona hatramomaisana ke no ny zavatra natao nefa zany miseho azy tena hoe mpanao politika homme d'affaires be naninona telo taona ary hery taona tonga de sazy miatra mahazo azy am'izao fotoana zao ka hoy za hoe tsisy tsy maty manoto zany eto amin'ny tany sy ny firenena na izy na izy atrany amin'ny faratapony eo a katraty fotony fa ny herim-bahoaka tsy misy maresy zany ary tsy misy maresan'ny marina sy ny fahamarinana zany a fatady teo zay ary zany dia manintena vahoaka hatrany a isoratra anarana isika ary iaro ny safidy tsikitsika rehefa mipetapeo tsika no misoratra anarana ka miara-mimetana antsika rehetra am'izao fiarametana ataontsika zao tsy afaka mavita ninina zany tsony reo satria betabe ny akara eo a tsy afaka maninona tsony reo ary manantsika finoana fa tsy maintsy mandresy ary fividianana ihany no anivana n'izao fahasaranana anivantsika ny penjy ny firenetsika zao a ahafahantsika mandeha any am'izany tena hoe fampandroana sy ny fahamarinana ka isiny tena hoe fanovana ny fiainatsika zany a isam-baravarana isa-tokantrano mazava zay afatra zay satria izany no hijoroantsika zany mbola hanaovantsika n'izao adidy masiny ny fandarina miara-manonja izao a tsy vitany hoe mizara vaovao fa eo anko le hoe miezaka marina betsika tsetsatsetsatsetra député Tojo mahazo mesazy aho am'ty fizarana contrat tena endrika fanerena ho amin'ny mpampianatra mihitsy le izy ho an'ireo ny recrutena moa zany de hoe tena tsy maintsy tongonareo de miaraka amin'ny olona miaraka aminy de miravaka volomboasary de mitondra banderole de misy endrika fanerena mihitsy ho an'ireo rafitra isanambaratongany any amin'ny commune sy ny distrika samy hafa iny zany hoe zapy sy ny sisy koa zany amin'ny iasamy hafa ny fitondram-panjakana indrindra kaiky ny fividianana akoatr'zay ho an'ireo zay mbola tsy ny recrutena de hoe ao arina nytika raha lany no filoha tsy maintsy miasa mafy nareo dia ho anisany ho alaina ianareo zany de tena efa mampiseho endrika propagande mihitsy tsy mibanderole tsy ny akanjo anaovana ary tsy miafina am'zany mihitsy le ministra tena manodina n'le mpampianatra mihitsiny ho am'zany lafin-javatra zany tsetsatsetsatsyatro ia satria tena mandeha mitety distrika mihitsy retolo reto manao fitaovana politika am'ilay resaka recrutement am'ty resaka contrat ty zany de manery ny mpampianatra ary mba tonga saina ihany reo mpampianatra hoe fa inona ary zao zavatra zao misy nefa reo zay tena nandany mondrikely rondo tao anatin'ny tontolon'ny fampianarana vita 15 taona fa nody maina am'izao fotsiny député Tojo tsisy fikarakarana ia tena iasiko resaka kely mihitsy fa rehefa be da mihitsy ny olona mitatatra ty amiko mandefa SMS miantso sy miona amiko mivantana zany fa mijaly mihitsy ary misy ny kolokolo anatin'ny ministère ny éducation nationale or ministère ny fampianarana raha matao ministra jerevo ny mpiara-miasa aminao akaiky ary tsy fantako hoe anao na natiny na ahoana fa hoe ao anatina ministère de fiainy kolikoly satria rehefa mirecruter maître Fram ho lasa mpiasa mpanjakana dia ny avany olona manodidina ny ministra sy ny ao amin'ny staff SG na directeur na DG na directeur ao na ny traîne no alefalefa zany ao anatin'le izy misy tsy nanao maître Fram akory de tonga de recruter na mpampianatra tsy mety zany fa ho tana mahafaty zany ary misy tokony arakaraky ny ancienneté no akana le izy afaniry zay ny tokony anisan'ny fepetra fa raha misy mavita 15 taona ao nefa misy maître Fram 2 taona fotsiny de ty angalana vola de zay mando vola de le nanao herintaona 2 taona no tafiditra fa le 15 taona zany le niaritry ny mafy de tsy tafiditra zany ao anatin'izy be tabe ny porofo
sy ny olona mitatitra ty aminay am'zay zavatra ataonareo zany ry ministerany fanabeazam-pirenena io nke faniry avery kely da amin'ny andro anay nke ny tantanan'ny ministerany fanabeazam-pirenena na ny recrutement anaty reine zany ary nge faniry de tena hoe natao appel manifestation mihitsy zany manatitra CV de misy sélection de dossier de misy entretien atao mihitsy vao eo tompona ndraikitra ambony ianao ao anatin'izay fa tsy hoe fatapatatra le ministre anao na le DG tao de iny hoe tiako anao traine fa le compétence anao le valeur anao mihitsy zany no recruter anao sy nomenanao ho lasa directeur zany fa zao rehetra mialatsiny tsy hoteneko moa zany le fomba avy te fa sao de misy hoe tafa ohatra le titeniko fa zao tena hoe olona rehetrarehetra tsy havanana amin'ny fomba fitantanana de atao directeur ana ministera daholy atao DG ana ministera daholy sy SG am'izao fotoana zao indrindra ao anatin'ny ministerany fanabeazam-pirenena io anisany ao anatin'izay fa zay akamakama zany misy resa-bola hoe mando vola ke tena mahalasaka zany zao faniry zay mando vola de lasa ministra zay mando vola de lasa SG DG directeur mando vola de lasa draine chef sisy koa mando vola de lasa taletsekoly any amin'ny établissement lasa proviseur manimba le fampianarana ke zany zany fampianarana zany tokony tena hoe modely zany amin'ny rehetrarehetra tsy siny kolokolo satria mana be ny taranakitsika de ao anatin'izany ministera zany ray ve no misy zavatra tafa ohatra tahaka zany zany am'izao fotaona zao anisan'ny kolokolo misy io recrutement ana maître fram na mpampianatra io tsy mety io recruterao 100 sy 1000 raha misy isa taona zay ho any navita zany 10 000 maître fram zany recrutena isa taona averika any zany ary ny fiampina tam'zany de misy fanaraha-maso mihitsy ka zay hita hoe na ny DRH io na ny draine io na ny directeur io zay manao intervention hoe ity mba avako ity mba namako tonga de roahana ary misy sazy atao am'zany fantatra ny mpampianatra rehetra sy ny tompona ndraikitra tam'zany zany fomba fiasana izany faniry ary tsy misoma mihitsy zay am'zany resaka kolikoly tao anatin'zany ministera zany fa zao lasa tena bordel ranga le ministera ty tsy zavatra ao ataony ny le ministra koa zany de lasa misy politisation no apetraka ao anatin'le izy de orange daholo anatina fampianarana zany no atao de simba potika le fanabeazana ary zay mahatonga ny tenako faniry mba mitondra ny anjara briky kapana be ny tena ary koa amampahanao politika ny tena amasolomba vamoaka de mahana be vahoaka nge zany zay natonga ny tenana mihitsy tsy maintsy raha mbola solomba vamoaka ny tena de hitondra ny anjara briky foana am'izay hoe kory maimaipo an'izay ho an'ny mpanala fanadinana rehetra na io kory dadapoy amin'ny resaka anglais informatika ho an'ny tanora rehetra na ny famorona asa zany ho an'ny zay vita ny tena eny amin'ny faritra zay na voavita ny tena zany de miezaka zany tena ao anatin'izay ary io zany de hitaritsika io amin'ny nadiditsika maro zany ao anatin'izay mpanohatra aritsika mavita zavatra zay vita mihoatra noho ny ao amin'ny fitondrana maika zany fa ho azitsika io fitondrana io rehefa aoka malagasy de ho hitatsika fa ny vinavinantsika dia ho flora valomanana no apetratsika eto ary za efa nandinika foana nandinika lalina mbola manteny zao nyresaka ny amin'ny couloir rehetra samy mpanao politika nyresaka eo ny tena moa dia miresaka amin'ny atoko politika hafa tsy mitovy fijeriny tena satria ny hevitra no miady fa tsy ny olona de tena arasa zavaiko tsara mihitsy hoe za manokana ho ary be da be ny resy lahatra hoe tena mbola resy lahatra fa mijery ny olona rehetra sy ny traikeva sy vitany na zany hoe fahamatorana sy ny fitiavana tanindrazana sy ny fahaizana mitondra ny firenena da mitindray mitokoraka ity aloha dia tsy mahita akoatra ny flora valomanana ihany no navitra atsika vahoaka malagasy ary izy ihany mahita ny lakile am'izao tena hoe fialana amin'ny fantrana sy ny fahasarana zany efa ny porofony zay valo taona izy no filoham-pirenena hitatsika ny fanovana sy ny fiovana hita teo amin'ny sehatra rehetra io na toe-karena io na sosialy io na ny développement rural fampatrony any ambanivohatra io ny fotodrafitrasy io ny asy io ny fitombon'ny arem-pirenetsika de hitatsika tam'zany fa re izy ny ao samy tena nareo mihoatra
no zay mbola sahatra efa vita rehetra zay a no afaka ataony anavotana ity firenena malalatsika ity. eny ary afatra lehibe zay amaranantsika azy anatin'le TFM député Tojoa ianao raha teo a mbola manana ny anjara lehibe amin'ny fampianarana ambony satria mbola andeha hanenjika indray ireo tanora malagasy zay mbola inona moa zany ampitaina ireo tsara ho fantatra amin'izay tontolo ny fampianarana zay satria ireo no mpandimby raha pitso raha afaka pitso zany ao anatin'le ho vatona sondrotry ny tany dia amin'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra dia manana anjara fotoana satria betsabetsaka le fandaharam-potoana androany raha ny zavatra mifampiresantsika. Député Tojoa nisy nanontany aho maromaro anatin'le fotoana mafampana am'izao fotoana zao teteza mita fifidiana na fiaonana etseroa zao zany zao ny vondrona 5 na 5 de manao dinika politika ery amin'ny Astoriata Meneria de ao misy manao fivoriana maro samihafa ny fotoanam-panjakana ihany koa manao sy manao niketriketrika ny fanoherina manao ny antoko politika maro manao fa aleo anontaniana mihitsy ny solomamoaka Tojoa inona natao hoe rafitra politika na système politique député Tojoa. Ia ny système politika zany na rafitra politika zay beta be mihitsy mbola gamantany an'izay koa hoe inona zany hoe rafitra politika na système politika amin'ny teny frantsay ngamba izy de hoe ensemble zany hoe fitambarana zany izy institution na organe aloha. Inona moa zany hoe institution zany? Ny institution de efa haitsika ny androm-panjakana ohatra ny présidence, ny assemblée nationale, ny sénat. Ary inona natao hoe organe ohatra zany ny haute cour de justice, ny cour suprême sy ny karazany. Ny système politika koa zany na rafitra politika akoatra zay dia tsy maintsy misy acteur politika zany izy ao anatin'ny faniry. Ohatra ny chef d'institution zany hoe ny filoham-pirenena, filohan'ny antemerina-pirenena, ny premier ministre, ny filohan'ny antemerina tontolona, ny député, ny ministre, ny sénateur. Ary mbola anatina rafitra politika koa faniry de misy koa atao hoe groupe d'acteurs. Ny groupe d'acteurs zany dia ny parti politika. Tadiova ny parti politika de ao anatina rafitra politika de ao anatiny ihany koa zany ny société civile, ny syndicat, ny groupe d'intérêt sy ny maro samihafa. Akoatr'izay koa zany ny anatina rafitra politika koa dia misy ny atao hoe règle écrite sy non écrite. Ary ao anatina rafitra politika zay koa dia mandinika ihany koa izy ny ao anatin'izay ny hoe ny comportement politika sy ny pratika politika ao anatina fiarahamonina sy ny firenena. Zany hoe ny rafitra politika de zavatra goavana be ao anatina firenena anankiray de reo voatonoko reo zany ny rafitra sy le acteur miasa ao anatin'izay rafitra système politika zay. Tsy adino anatin'izay koa ny média de ao anatin'le acteur izy zany ao anatin'izay le groupe d'acteurs koa zany ny média zany ao anatin'izay. Feany zany hoe ny système politika zany na rafitra politika dia ao anatiny ihany koa miaina izy ny ao anatiny ny atao hoe régime politika. Ohatra hoe régime monarchique ve régime démocratique ve misy maro izy ka tsy maintsy misy ao anatin'izay ny ordre social zay petraka, ny ordre juridique, ny lalàna, ordre économique ary ny ordre politika zay tsy maintsy arahany mpitondra sy ny vahoaka satria ny lalam-paharenana no arahany rehetra dia mitovy daholo eo anatrehany lalàna zany ny olona rehetrarehetra na amin'ny lafiny politika io na toe-karena io na social zany io ao anatin'izay. Io farany dia mety hitentsika hoe misy karazany ve ny atao hoe système politika na rafitra politika misy karazany roa faniry eran-tany ny atao hoe système politika na rafitra politika. Ny voalohany de misy atao hoe système autoritaire. Ny système autoritaire zany dia ny zava-misy ao zany dia tsy misy ny fahafahana
na liberté, misy confusion na pouvoir zany io, zany hoe olona anankiray no sady mieritreritra hoe izy no filoha mieritreritra azy ho mpanjaka de idirany daholy ny fahefana rehetrarehetra zay misy eo amin'ny tany sy ny firenena, ohatry ny filoham-pirenena zay misy am'izao zany de idirany daholy ijabana daholy a ny zavatra rehetra, misy ministra anankiray koa anatina gouvernement ijabana daholy zay tokony tsy asany sy andraikiny a de ijabana ao anatin'izay. Ao anatina système autoritaire koa dia misy lalàna enjana ao loi stricte zay apetraka, zany hoe régime état policier zany no mipetraka ao anatin'izay, zany hoe vao zavatra hita zany ianao ka hoe maneho hevitra ka mikritika amina fitondrana de misy sazy na miteraka anao any amin'ny fisamborana zany zay hoe limité zany a ny fahafahana liberté azonao anatina système autoritaire. Ny faharoa farany ao anatina système politika le karazany de misy natao hoe système démocratique zay ohatrany Madagasikara sy saika ny firenena rehetra era-tany zany a ny akamaroany de anatina système démocratique. Inona zany tokony hita ao anatin'izay sy atao système démocratique zany rehefa mitresaka an'izay isika de ny voalohany tsy maintsy arahana dia tsy maintsy misy ny atao hoe séparation des pouvoirs sy équilibre des pouvoirs. Efa fantatsika vao miresaka séparation des pouvoirs tsika de misy anankitelo le izy, le pouvoir exécutif fahefana mpanantanteraka, pouvoir législatif ary ny pouvoir judiciaire. Samy manana ny asany reo. Fa ny antsika zany am'izao fotoana zao tokony tsy hitsabaka ny asa pouvoir législatif misy pouvoir exécutif de ohatry zay koa zany reo anankitelo. Fa am'izao fotoana zao misy le pouvoir exécutif sady te hitsabaka ny lalàna anatin'ny pouvoir législatif ny pouvoir judiciaire, tsy mety zany ary tsy zavatra tsy tokony atao. Ao anatina système démocratique ihany koa de tokony tsy maintsy misy ny fahafahana liberté ary omena anjara am'izany ny mpanohatra, tokony afaka hiteny zay tiana tenenina izy, afaka mamory vahoaka zay tiany amorina vahoaka izy. Ary anatina système démocratique faniry dia omena anjara ny mpanohatra ary ny anarany ary de hoe opposition forte tady teo, fa raha te hanana état fort tsika, état matanjaka de tokony omena de tokony isy zay hoe opposition forte zay. Raha te ho forte zany le mpanohatra, le opposition dia omeo alalana izy, fahafahana izy anao ny asany ka ahafahany manao critique constructive manitsy ny mpitondra ao anatin'izay. Fa matoa zay no opposition ataonao zay mahafaible azy, terenao izy, tsy mahazo mamory olona izy de tady teo fa faible zay le état, le fanjakana zay no faible ao anatin'izay. Dia raha rafina zany faniry dia rafitra politika zany dia io zany ny anisany gamotera isin'ny fonctionnement ny fiarahamonina sy ny firenena ka miankina amin'io daholo zany ny lalàna rehetrarehetra sy ny fampandrosoana rehetra zany ao anatina fiarahamonina sy ny firenena era-tany. Eny ara tena nianatra tsika teto a. Za manokana de nini mihitsiny tsy nangelingelina satria anaty filinina mihitsiny ny professeur Todisao Andriamampandry de navela mihitsy satria misy amintsika mandray taratasy mibetsaka mihitsy mandray tsy hoe taratasy moa zany fa mandray noty zany raha kitsoratra zany a de mamerina mihain'ny fandarina de fa maro be mihitsy izy ao a zavatra efa noratovantsika maimaimpona zany a zay no tombona ny tomfandarany tony indrindrandrindra ny Zoma miaraka ny solombamboaka Todisao Andriamampandry isaraka tsika le mato solombamboaka fantatra satria raha pitso ianko ianao akoatra ny androany de mbola misy activité maromaro mbola mitoy any amin'ny lahady any ho amin'ny herinandro ambony sisisy iny fa de ho amin'ny fanentanana angamba sy ny fisaorina ny mpanaraka ny mpijery atsika manenina izao tontolo zao. Ya misy avitsivitsy to faniry no teny anao hoe le TFM moa inona le afananavana azy de ohatsy hoe tsy hitaka rehefa fahana masina le vavan'ny sasany hoa io na hoe Todisao feno malala fa teny fosy mazava ny atao hoe TFM de zay zany no amaliko fa ny teny tamin'ireo olona mantsy hoe amin'ny Zoma a valiko le izy teny fosy mazava zany a le TFM iny le 10 minitra zany mba misy fampianarana fohy zany mba omena antsika rehetra zany amin'ny sehatra maro na politika na sosialy na toe-karena zany ao anatina fiarahamonina de ilainy zany satria tsy voatery olona nianatra ty tena amin'ny université daholo ny olona rehetra zany sady fampianarana ho an'ny vahoaka reny no fampianarana ihany koa zany ho an'ny mpitondra mba ahafahantsika zany mba mitovy lenta
ny faripahalalana sy ny faute d'information azontsika eto amin'ny tany sy ny firenena koa dia mankasitraka atsika mankatelina atsika naaraka izay famela-pibedarana zay zany a titeto amin'ny miarira manonja mirary sosiny tsara ho atsika rehetrarehetra ary mbola mitoy a ny miarira manonja mbola ho avy eo ihany a député bogosy zany a rastany hitondra ny anjara birikiny fa dia mbola eo moa zany a faniry sikirina ame atsika zany a zay famakafakana toy an'izay zany a mba afahatsika tsy ho tompotra amin'ny ono ao anatina fiarahamonina sy ny firenena mba ho fantatsika daholo zany ny zava-misy rehetrarehetra ary zavatra zay tokony ataontsika sy ny zavatra tsy tokony ataontsika zany a eo amin'ny eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika koa dia mametraka ny veloma ka mandram-peona aza maty raha sy tonga amin'ny fotoana eny ary makasitraka ny député tsotsotsika satria nahazosodrano araka ny tokony izy mihitsy tsika zay a de misaotra député totsoa de omendalana solomamboaka satria mbola hiatrika fotoana marobe izy a tena fefakasitrahana sika satria feny de feny ny fandara-potoana etona zany a de mitodika atsika ny atserabe a ny fotoana tokony hoe iarahantsika raha mpitso ho amin'ny congrès patry ny antokotiko Madagasikara satria nisy fotoana nresahany zay a de miembotra zany a mbola ho resahana eto amitsika eto ihany izy hoe rovina le fotoana fa ao anatin'ny fandaminana ary zareo ho an'ny fandaminana mihitsiny zany resahantsika zany fa tsy hoela le izy fa ny organisation efa napetratsika any vokotany any amin'ny commune any amin'ny district tahaka ny faratsio zao tonga teo de nitezaka hoe efa vonimbony zay hiatrika azy mandamina fotoana kely fotsiny tsika fa ho avy tsy hoely zay fionana zay de hiatrika an'izany tsika rehetra tamin'ity farany herinandro ity a satria fiakarana moa zany le tamin'ny androany a dia nao tamin'ny omaly de nisy ny afatra zay nentin'ireo evêque fivondronam-ben'ny évêque de zay afatra izay a de niezahany falo ny fitinina tamintsika teo satria misy a afatra zay miampita ho an'ny fitondram-panjakana marobe ao anatin'izay de misy afatra ihany koa ho an'ny tontolo mpifidianana de ho alefa mifaly amitsika le izy a de ho avy am'izay hitondra fanadiadiana hiverina amitsika io zay a rehefa avy eo ny tenako moa miaraka amrina efa andalana ihany keo député bogosy rastany namantsika hiada ihany keo raha mifantatro a de efa ho avy eo fa aleo aloha le sombon'lay afatry ny eveka fivondronam-ben'ny eveka de ho renesitsika de miverina raha ohatra ka efa vonina ve faly eny ary enotsika vetivety afatry ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara ny kely haina mandrakariva koa aho mba tsy ho tsininy feon'ny feritreretako na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny olombelona asan'ny apôstôly toko 720 ry havana ombanareo aneny fiadanana ao anatin'ny afaliana sy ny fanantenana entin'ny Kristy tafatsangako velona no iarabana ianareo ndray amty afatra ampitainay eveka ny Madagasikara ity zay ny ainan'ireo mpianatra roa lahatany Emosy no irarina iainantsika mianakavy ho eo anivontsika hatrany i Kristy na de eo aza mifasahiranana mianjady amintsika amin'ny endriny samihafa ny fiaonantsika aminy sy ny fiainotsika amin'ny teniny ane ho loharany mpiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay manova kolotsaina ny fahantrana raha ataon'ray mijery ny fiainam-pirenena de izao no azo lazaina eo andaniny zany nefa de miariary ny fahantrana lalina sy amin'ny lafiny maro zay mampikaikaika tokoa hatraizatraiza saika ny sehatra rehetra mihitsy no isehon'ny fahantrana mahazo antsika na ara-toekareny zany na ara-piarahamonina na ara-pitondratena sy toe-tsaina ny tontolo iainana miova tsy kelikely hatramin'ny kolotsaina zay manefy ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana ary ny fomba fifandraisana ary miova koa hatramin'ny fiainona ny feo ny feritreretana zay mirona tsy kelikely amin'ny famonon'olona sy ny herisetra ny fitsaram-bahoaka ny kolikoly ny fanariana ny zazanateraka ny alatra masony ny varira sy tolapaty ny dorotanety sy ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny sisa lay fandalan'ny malagasy ny aina de ny vadika ho kolo-pahafatesana
lasa kolotsaina tsy kelikely ny kolokolo sy ny tsy firarahana ny lalàna ka tonga hatramin'ny tsy firarahana ny hafa, ny tsy fifampianon'ny mpitondra sy ny vahoaka na ny vahoaka samy vahoaka. Ny tena mampalahelo dia manao an'ireo ny kristianina sy ny mpivavaka. Ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra izay natao anome ohatra no miova toe-tsaina voalohany hany ka manaraka azy ny vahoaka. Ny maha olona mihitsy ny mikorontana araka ny fomba fijery ny papa Benoît faha 40. Manampitrotraka an'izany ireo fampanantenana maro izay tsy tanteraka ka mampiravoravo tanana ny vahoaka na mampanaonao foana azy. Miakabidy tsy miato sady aingana ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro. Matsiaro tena ny mpamboly sy ny mpiomby fa tsy misy pirara ny olany. Mialafo hatrany ny fampianaran-janaka ary miagoragora ny fanabeazana. Mitombo hatrany ireo very asa sy ny tsy anasa. Miapotika ny lalana manerana amin'ny Madagasikara. Tsy ahitamba-olana maharitra ny fahasahiranan'ny vahoaka amin'ny jiro sy ny rano ary ny maro hafa, hany ka tsy tantaratra intsony ny mahafanasina sy fahazavana ny mpianatry Kristy sy ny mahavavolombelona azy. Singanina manokana koa ny tontolo iainana izay miapotika hatrany nefa tsy mahataitra ny maro na ny mpitondra na ny vahoaka. Maika ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana mafy ireo mpanimba ny tontolo iainana. Ezaka hifarombona ny rehetra ny fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Mpitondra, ny vahoaka, fianakaviana, mpanabe, mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpanao gazety, mpikaroka, mpanakanto, miaraka amin'ireo rafitra sy fikambanana ary vondrona samihafa. Miantoka no avintsika ny fifidianana. Hiatrika fifidianana isika amin'ity taona ity. Adidy amin'ny maha-olo-pirenena sy amin'ny maha-kristianina izany. Manomboka hatrany amin'ny fanaramaso ny fisoratana anarana ao amin'ny lisam-pifidianana ka hatrany amin'ny fandatsaham-bato sy ny fiarana manaramaso ny voka-pifidianana. Aoka nefa isika tsy ho alay-panahy tsy hifidy, na sanatria taona ny hafa tsy hifidy noho ny toatsy fahombiazan'ny fifidianana tany aloha. Tsy ho very ny ezaka taon'ny tsirairay sy iaraha-manao, fa anjara biriky amin'ny fitiavan-tanindrazana. Ny feon'ny fieritreretany, ny tokony baiko ny tsirairay, masina sarobidy ny feon'ny fieritreretana, satria ao no iainotsika ny feon'Andriamanitra, ko aoka samy ho saro-piaro amin'izany. Mampatsahivina ny trany, fa tsy misy afaka misantoka ho kandidan'ny Eglizy Katolika. Ny miantoka ny fifidianana madio sy mahomby dia ny fanajan'ny olon-rehetra ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba n'izany. Natao hanome ohatra amin'izany ny mpitondra sy tompon'andraikitra rehetra amin'ny fifidianana. Toy izany koa ireo mpilatsaka ho fidiana sy ny mpomba azy. Ary tena iankinan'ny zavatra lehibe ny fahaizan'ny vahoaka manaja ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba ny fifidianana. Koa entintsika mbavaka sahady, ny dingana sy ny ezaka andrasana amin'ny rehetra. Ary ny tena ilaina ny fifidianana ity dia olona mahay miaino ka vonona sy manana vinavina mazava anarina izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Tsy hanilika andraikitra amin'ireo mpitondra teo alohany fotsiny. Olona misokatra amin'ny hafa koa no ilaina, ary afaka mampisokatra ny firenena amin'ny hafa, satria tsy miteraka afa-tsy fizarazarana ny fitiavan-tanindrazana manilika ny hafa, araka ny fampatsahivan'ny Papa François. Eto am-pamaranana dia tsy haivineto izay nolazain'i Jesosy tamin'ny Masimbavy Faostina hoe tsy hiadana izao tontolo izao raha tsy mitoky amin'ny famindram-poko. Antsointsika sy ivelomantsika isan'andro izany famindram-pon'Andriamanitra izany. I Jesosy Tompo maty fa nitsangako velona ankahery antsika hatrany hatrany, ka amelona ny fanantenany eo amintsika. Ary ny vavaky masina Maria mpanjakavavin'ny Madagasikara sy masina Josefa mpiaron'ny Eglizy ary ny olo-masina sy ny olo-tsambatra omba antsika hatrany hatrany. Eo am-piandrasana ny fankalazana ny Pentekoty
na nidinan'ny fanahy masina tamin'ny masina marisy ny apôstôly de efa mpitondram-bavaka isika ary hitalaonay mafy nitombony ny fanomezany fanahy masina ao amintsika mba hanazava ny feon'ny fieritreretantsika ahafahantsika mibebaka sy manova endrika ity tany mamitsika ity. Itsodrano anareo izay eveka ray aman-dreninareo. Natao teto Antananarivo anio 8 Mey 2024 fankalazana ny akaran'ny tompo any an-danitra. Manao sini ireo eveka ny Madagasikara. Misaotra amin'ny falitsika zay teo amin'ny lafiny teknika misy ambombony kely faly azafady le retour. Misy nandefa hafatra moa ianareo taty aminay aloha zany alohan'ny hitondrantsika ny resaka iny ny amin'ny hoe somary tapatapaka ny fahazoantsika isa tokantrano tany de teo amin'ny lafiny tambazotra réseau zany iny sy ny resaka connexion no natonga an'izay fa efa tavaverina amin'loana izy tsisy ninina azo atao rehefa tonga amin'izay resaka ratsy zay ny réseau de efa tavaverina le réseau zay de mino afa efa voaraintsika somatsara ihany koa fandraisana zany nandritry ny passage na ora latsaka kely na minitra maromaro na tonga an'izay de nalefatsika iny afatra tsy afaka nandefan'izy lavabe tsika moa zany satria tsika tsy maintsy mandamina fotoana nety monseigneur Gabriel Randrena Tenaina zay eveka ny diocèse ny Tsiromandidy fa secrétaire général ny fivondronam-ben'ny eveka ihany koa zay nampitaina tamintsika teo rehefa mihaino an'ireny zany ray aman-dreny no miteny de zay moa le fomba fitenitsika hoe samy matsaka hevitra ao zany hoe ao daholo mandrato hevitra hoe inona no lesona azy tsoahana inona no zavatra heverina fa tokony ho raisina ny zava-dehibe aloha zany de hoe ny fitanisana ny tena fahoriana ny zava-manjo ny firenena amin'izao fotoan'izao fa eo ihany koa rina lay hoe famporisihana ny amin'ny hoe mahazava-dehibe ny fifidianana de mametrapetraka zany eo anivon'ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny fivondronam-ben'ny eveka ny amin'ny endrikendrikin'izay tokony olona heverina fa tokony ho filoam-pirenena ho amin'ny ho avy zany zava-dehibe zany zay le tiako tenenina hoe mila mahay matsaka hevitra tsika amin'ireny fizaran-kevitra samy hafa ireny mbola iresaka lalindalina moa zany tsika rehefa avy eo amin'ny fiainan'ny firenena fa mino fa manana ny fanazavana ihany koa moa zany rina fa de nalefatsika teo iny satria isika koa efa nisy fotoana nandefa nen'ny AFJKM mateto pasteur Ami de nisy fotoana koa tsika nandefa nen'ny pasteur Zaka ho an'le toriteny teny Atsonjombe de mandefitsika ho an'ny fiangonana katolika alamitsika tsara ohatran'izay le izy de anjarany rehetra matsaka hevitra zany satria misokatra moa tsika zany hainao manjery atsika. Eny ary efa tazana mipopotra ihany koa ny député Rastany zay voafita amin'ny alalan'ny Teko Madagasikara moa zany tao amin'ny boriboritany faharoa dia efa mihomankomanao izy dia ho arahantsika eo ihany koa ny fanazavana sy ny faneho-kevitra zay hoe fa raha ny hoe teny ray aman-dreny teo ny monseigneur Gabriel Randrena Tenaina eveka ny diocèse ny Tsiromandidy sady secrétaire général ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara dia no comment hoy ny tenin'ny Euronews zay station anankiray any ivelany any no comment zany hoe tsisy hoe zavatra hoe tsy mazava fa tena mazava ny teneniny teo. Raha miresaka ny monseigneur Gabriel Randrena Tenaina ny amin'ny hoe fantrana sy fahasairanana eto amin'ny firenena de io efa iaraha mahitsy io mitanisa fotsiny izy karazany hoe mamerina fotsiny izy fa le izy iaina ny isanandro manoloana an'izany anefa dia milaza ny eo anivo manana fahefana eto amin'ity fireneny ity fa tena miezaka arak'izay tratra mihitsy sy ny sisa zany hoe raha misy zany ny fitenenana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena tsy miaiky an'izay tsy fetezan'izay ny eo anivon'izay manana ny fahefana sy ny tompona ndraiky isan-karazana eto amin'ny firenena fa manilika na izy manilika na izy manadio tena fa ny zavatra misy aloha ze miteny rehetrarehetra na ny fiangonana
eo ny fiangonana ny FJKM ny katolika zany io ny teny ray a na ny fiarahamonim-pirenena efa misy firy ny fiarahamonim-pirenena ny teny na ny fikambanana maro samihafa na ny olotsotra na ny atoko politika de efa samy teny daholo hoe tena tsy izy tsony mihitsy ty zavatra miseho eto Madagasikara ity. De le izy a tsy nijanona fotsiny am'le hoe fitanisana ny zavatra tsy mety na ny zavatra potika eto amin'ny firenena, potika ny toe-karena, potika ny toe-tsaina, potika ny fanabeazana, potika ny sosialy, potika ny tontolo iainana, raha nambarany Monseigneur Gabriel Rendrena tenena teo, sekretera jeneralin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Potika daholy, potika amin'ny maha-olona. Lasa manjaka ny asan-demony, ny fanahy ratsy. Za moa nampianarina tany amin'ny sekolelady sy tany amin'ny katesizy hoe ny fanahy zany a de tsy misy afa-tsy ny hoe na izy fanahy avy amin'Andriamanitra na izy fanahy tsy avy amin'Andriamanitra, ka le avy amin'Andriamanitra ve no mahatonga ny manjaka eto amin'ny firenena sa le tsy avy aminy. Moa zany resaka tsy maintsy nresahana iny fa le tsy vitany hoe fitanisana ny fahavoazan'ny firenena fotsiny amin'ny lafiny maro fa tsy maintsy miditra amin'ny dingana ahafahana manavitra amin'ny firenena. Zay le hoe fanavotam-pirenena, inona zany? Fifidianana. Ianao zany tsy hoe mitanisa fotsiny fa ity ny vahaolana, io izy io efa eo atokona ny malagasy ny fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra, fifidianana anjakan'ny fahamarinana. Zay no solution, zay no vahaolana amin'ity fahavoazana eto amin'ny firenena ity. Nazava tsara mihitsy ny tenin'ny sekretera jeneraly ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ataony amin'ny hoe aza hoe varimbarina, aza manaiky rebireben'ny afaka hoe zany fifidiana zany zay tena ohatrany tsy mieritreritra an'izany, zany fifidiana an'izany ohatrany manahira an'izany. Tsia, tena zava-dehibe ny fiatrehana amin'ny fifidiana ary tsy vita an'izay ny teneniny teo fa hoe mandehana mifidy. Ary tsy vita an'izay fa hoe ny fanaraha-maso rehetrarehetra satria ny fahamarinana no iankinan'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa manjaka ny fahamarinana zany de mahazo vokatra tsara sy hoe zay tena hoe ny marina no mivoaka eo. Zay aloha zany ny momba an'iny fa dia ray aman-dreny lehibe no ny teny amin'ny anaran'ny fiangonana katolika, sekretera jeneralin'ny fivondronam-ben'ny eveka zany ane eto Madagasikara. Tena manana ny lanjany lehibe zany ary io no mba tiatsika ho tenenina kely. Inona moa zany antsoina hoe fivondronam-ben'ny eveka zany? Ny fivondronam-ben'ny eveka dia ataontsika hoe rafitra raha izay ny filazana azy, bloky be anankiray matanjaka be zany fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara zany. Raha ohatra zao ka mahaino an'ireny fitenenana no entin'ny sekretera jeneraly ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara reny ny mpitondra fanjakana dia raha tena hoe mipetraka izy amin'ny maha hoe pouvoir exécutif hoe fahefanam-panatanteraka azy dia tena mipetraka amin'ny tena hoe tsy mihaino fotsiny fa tena mandiny tena raha hoany amin'ny raha hoe ahoana zany ny fetraka an'ireny aninivo mpitondra fanjakana reny teneny ny sekretera jeneraly fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara reny de miteraka fandiniteny reny ho an'ny mpitondra satria zareo no mitondra eo ny fahefana any amin'ny zareo ny olona zay apetraka vao tamin'ny larobia zao no hoe filan-kevitra minisitra misy fanendrena mpiasa-panjakana ambony amin'ny filan-kevitra minisitra moa misy an'izany matetika hoe fanendrena tompona ndraika fa nga ny fiangonana manendry tompon'andraikitra isan-karazany amin'ny fitantanana firenena, fa nga ny société civile amin'ny manendry olona, fa nga ny atoko-panohatra tahaka ny tiako Madagasikara, nga ry Rolaratsiraka, nga ry voninahitra sary izy amin'ny manendry olona amin'ny hoe ampendreketina andraikitra eto amin'ny firenena, ny fitondram-panjakana ny manendry reny. Ka rehefa tsy mamely zany le olona petrapetrany amin'izay hoe andraikitra eo dia tompon'andraikitra ihany koa tompoko amin'ny tsy fahombiazana amin'ny mpanendry. Ohatrany hoe ny esorina zany zao ny talehan'ny ONE araky ny voalaza teo zany dia tsy hoe mitsotsotra ty ambadika ty mpanendry fa misy andraikitra lehibe mihitsy amin'ny
ho any mpanendry ny amin'ny tsy fahombiazana. Matetika mantsy izao no mahazatra antsika raha misy olona esorina zany ohatra hoe amin'ny alalan'ny conseil de ministre de le olona ny esorina iny no ifatrarany rihatra matoa zany raha anona ny esorina de tsy mahavita mankatso fa ianao ihany ko ianao izay mpanendry sy ianao izay mpanala rehefa manala matetika ianao de miverina any aminao nyfanontaniana. Zay le izy zay miverina any aminao izay mpanendry ny fanontaniana. Impiry zay ny mpikambana ao anivon'ny gouvernement anao ny soloana. Asa indimy inenina prime ministre moa eo foana efa hatramin'ny fetim-boan'ity régime ity prime ministre ny teo. Izy moa be tsy miteny raha teo tsy fantatra loatra zay hoe inona ny tena fandehany, izy tsy de be miteny aloha, tsy be fitenenina loatra amin'ny prime ministre ankehitriny, fa tsika tsy miresaka hoe prime ministre na hoe iza fa le fomba fitantanana amin'ny firenena no resahantsika. Ianao zany raha vao manala olona matetitetika manoloolo tsy tia atao hoe tsy na ianao mihitsy no fototry ny tsy fahombiazana ao anatin'le raharaha. Zay le izy. Ka hoy isika hoe fivondronam-ben'ny eveka raha miteneny re zany ray aman-dreny sekretera jeneraly tokony andiny tena ny eo anivon'ny mpitondra fanjakana fa tsy hoe nonato de hoe avokato. Efa anisan'ireny toriteny anisan'ny nalaza indrindra tamina resaka toriteny le teny Tsonjombe iny dia tokony nandiny tena avy amin'ireny ny mpitondra fanjakana, ny vahoaka ihany koa dia mandray ihany koa izay raisiny satria tsy hoe natokana ho an'ny rahanina rery ny afatra ohatran'ireny na toriteny io na afatra hoentin'ny mpitondra fiangonana io tompoko dia samy mandray zay ho raisiny sany antefany reny daholo fa izy tsy hoe ty natokana ho an'ny mpitondra fanjakana rery na ty natokana ho an'ny vahoaka rery na ty natokana ho an'ny mpanohatra reny. Miangona ao am-piangonana ny raisana de samy mpanota daholo fa ny andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ny tsy mitovy fa ny itovizana de hoe samy mpanota daholy na mpitondra fanjakana na mpanohatra na société civile na iza eo amin'ny resaka kristianisma samy mpanota daholy eto fa hoe iza no manao ny andraiky ny ampahamarinana, iza no tsy manao nylay andraiky ny ao anatin'ny fahamarinana. De voatery zany ny fiangonana tahaka ny fiangonana katolika mampatsiahy efa iainantsika ny fantrana fa nampatsiahy ivony SG-ny fivondronam-ben'ny eveka indray so de misy manadino any nefa izy aloha tsy ho adio mihitsy satria iainana isan'andro nampatsiahy indray zao nyfantrana de mampatsiahy ihany koa ny fiangonana katolika ny amin'ny hoe fifidianana tena zava-dehibe atao ny fanaraha-maso raiso ny andraikitra maolo-pirenena mandehana mifidy fa zarebirebeny za zany zay kamo zay ndeha anjono na hoe zay ndeha anao lido na hoe nde zay ndeha anao dôme na zay ndeha anao rami na zay andeha anao loto fa zay ohatrany tsy de mivaky loha loatra amin'izany fifidianana zany fa navotam-pireneny ity ary tsy mbola nisy hatramin'izao ny hoe fantrana sy fahavoazana niatra sy aina Madagasikara fa tamin'ity zany tamin'iny hoe 2024 3 tsika zao 2024 ny tena mafy ny fantrana sy ny krizy sy ny hoe azo fijaliana lanjainy gasy. De eo amin'izay ary tsika ny amin'ny hoe rehefa teneniny zany dia rehefa mpanohatra mantsy mitenen'le hoe le tsy fahombiazana zany de maimaika ery zany ny sasany miteny nendreo manohatra foana nendreo de lazay fa manohatra indray ary ny katolika ary lazay fa manohatra indray ny katolika zany raha ohatra ka tena nyvakinny novakina batsilana novakiny teo anivo ny fiangonana katolika eto Madagasikara ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena de ity le tiana mafisana oka tsy adinontsika tompoko fa izany fivondronam-ben'ny eveka zany de matanjaka zany mba tsy tenenana hoe toteny zany ny any Vatican ny foiben'ny katolika eto ambonin'ny tany fa raha manontany mba te hafantatra ny zava-misy etỳ Madagasikara ny any Vatican tompoko marina ny Vatican fa manana ny nonce apostolika ambassadeur ny nonce apostolika amin'ny mahafanjakana ny Vatican dia
solontenany Vatican te Madagasikara ny nonce apostolika eo amin'ny resaka fiangonana fa eo ihany keo ny resaka diplomasia dia mieno izy manao tatitra makany ny nonce apostolika eto ray zay eo ihany keo ny kardinaly izay amin'ny resaka fiangonana indray manana kardinaly tsika eto Madagasikara fa rehefa mandeha ny fifidianana papa de fahefany ny kardinaly zany tena resaka fiangonana mihitsy mazava tsara fa tsy nonce apostolika kory mandeha mividy papa fa ny kardinaly mandeha makany Vatican daholo ny kardinaly zany zay manana ny fahefana amin'izany fa akoatran'ny nonce apostolika zay eto Madagasikara solontenan'ny fanjakan'ny Vatican akoatran'ny kardinaly eto Madagasikara manana kardinaly tsika manana kardinaly ny finoana katolika dia eo ihany koa ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara zay tena atao hoe mifandray akaiky ary omeniny any Vatican lanjany rehefa tena te hahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara izy ny Papa François any sao de tsy fantatsika fa mialohany nakanesany taty Madagasikara efa nanany daholo ny mombamomba Madagasikara rehetrarehetra ny fahoriana zakainy ny gasy eto namodiny na hoe ny diovina raha ny lalana hoe aiza ny tracé antanan'ny papa tamin'izy tonga teto de ino ny diovina fa ny tary amin'ny ohatran'le rano be ataonao sipatranato zao izay mba efa afakafaka fa le rendravoaniko tsy mety afaka mihitsy dia ohatran'izay le fandehan'le raha ka fivondronam-ben'ny évêque zany manana ny lanja lehibe zany na eo anivon'ny fiangonana katolika tompoko na eo anivon'ny diplomasia sy maneran-tany ka raha miteny sasany faneho-kevitra ohatran'ny faneho-kevitra eny tsia manana ny lanjan'ireny na ahoana eritreritra ny sasany any ambadika any ka rehefa tsy mieno mo dia zay io tsy atery miteny ny ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana katolika miteny ray aman-dreny eo anivon'ny FJKM ny mandray ny tsy mandray dia anazy sy fa ilay hoe manana fahefana nefa tsy mandray an'le teny ino ny tena manahirina satria ilay tsy fandraisan'ny an'ilay teny hoentin'ny ray aman-dreny de miteraka fahavoazana ho an'ny maro anisa dahoarina mana fanira zava-manantany misaotra indrintsika de vonintsika ndray ny député Rastany izay efa ambadika eo am'izao fotoana izao mahafinaritra ny zavatra ny tenenindrina teo resaka Vatican tenenindrina teo tadidiotsika tsara fa ny Vatican zany no fanjakana kely indrindra eto ambonin'ny tany fanjakana hoe kely indrindra na ny abe an'le mponinao zany hoe le olona le miasa sy le mipetraka ao anatin'le fanjakana na ny velarana misy an'le Vatican fa fanjakana le Vatican kanefa ny influence-ny maneran-tany ary manana endrika fibaikoana manana endrika fakatoavana eto ambony tany zava-dehibe le influence sy le autorité an'le Vatican goavambe ka rehefa mieno afatra ohatran'iretsika nety monseigneur Gabriel Randrena tenaina de manongilana ny sofina inona le message inona daholo le endrika le firafitry le fehezanteny amin'ny vanim-potoana ohatrany ahoana no paseny le izy de makaiza sy makaiza ny lalana iny de raisina isaka ny andininy reny dia mila hanaovana fanadiadiana tsara fa tena mafonja zavatra nambarana zay le nresahantsika teto tamin'ny fandarana foana ny amina hoe ny mahazava-dehibe amin'ny Madagasikara de mbola nyfananana ray aman-dreny de zany koa mbola zaranay amintsika hoe ny fananantsika nyreto ray aman-dreny sy olombavambaoko reto mbola zava-dehibe zany satria matoa mandany fotoana mizara hevitra eto amin'ny fandarantsika am'izao miara-manonjy izao reto solombavambaoka atsika reto reo namana samihafa mpiara-pidinidinika mpiara-pampita hevitra mpiara-manonjy amintsika dia mbola ny asoa anty Madagasikara ty ny tadiavina zany dia any am'izay lalana ny an'izy ireo moa zany de tsy mitsahatra mitondra vaovao mitatitra kely zay zavatra hitany de ho avy eo zao député Rastany eny efa eto akaiketo izy de mba mitondra ny tsitsatsetsatsiaritra satria raha misy zavatra makarary ny fony député Rastany roa de sosialy ny vahoaka le baba sy le asa fahatelo faharoa lalana de hoentiny eo le tsetsatsetsatsiaritra ny lalana satria taraina ny député Rastany miarabanao miarabanao namana faniry miaraba antsika malagasy zay manaraka nyty fandarana tya na ny eto toerana na ny any ivelany de miratso koa amintsika malagasy salama ary tamin'ny anina aloha misy nampalahelo olony olo malaza de nimbopoteny aminay vao tamin'ny 3 andro lasa zay de efa namaky toy de miara-miry amintsika
namoe mivadiny tao a mivadiny jaojoby mpihira malaza be de moa fiarahamonina izy de tena hoe mirarisoa anazy zay le fiainana tantely amamboana ao sosiny tsara de nengavitsika amin'Andriamanitra de allo andeha amin'ny sosiny tsara foana zay ny fivavahana fa de zay angamba ny fiarabanantsika mianakavy de nganisambo tahin'Andriamanitra ary tsy maintsy atao ny araba satria tonga tsy miaraba ny namantesa de miarabantsika mianakavy daholo indrindra fa de zay manaraka nyity fandarana zay mahafinaritra sy adidy masina tya de zay ny zavatra tsy maintsy ataontsika. Nanatsitika teo député Rastany ary ty tena zava-marina satria isaky ny miady hevitra etsy ianao de aloha le sosialy le sosialin'le vahoaka mifototra amin'ny resaka sakafo sy asa zany ka ny olana am'izao fotoana zao de resaka le baba sy le resaka an'le tsy fananana asa de faharoa le resaka fahampitehan'ny lalana fangaro an'le resaka fanajariana ny tany zany ka nandeha teny amin'ny fiarahamonina teny député Rastany nany amboliboly tamy misy anao moa efa nentina teto tamin'ny heriny ty hoe sy mba le lalana nandaniam-bola be ohatriny na 3 volana lasa zay de mbola mitohy foana ny fahasimbana am'izao fotoana zao mety hitondra fanazavana am'izay ianao araky ny sary zay ho alefa ny faly teknisiantsika eto fa hitanao teny amin'ny fiarahamonina zay nisy anao ary boribory tamy misy anao moa ty député Rastany hitondranao sosikevitra satria itony le fanairana zany tahaka ny nanairany député Ramboasalama anosipatra anaty trano 5 zany hoe anosy be mandra-patongary anosipatra ary fa rehefa nitabatabaina teto foana le izy de mba nijorojoro ihany le commune hoe ndao ary mba atao le izy fa raha sy tabatabaina manko tsy manao fa nambola manao koa manao mampifilafila député Rastany sofa nisantsika député tsy hoe mpanohatra fampijery ny zavatra tsy mety de ohatra hoe mbo balizy itsiny zareo fa raha tsy isantsika angamba de asana to ny tena anao hoe tena marina ny tena hoe raisiko kely tamin'ny voalohany le niteny ianao hoe baba tena mahontsa tena mahontsa io maha-olombelona le sakafo tsy mahavita ninona atsika raha tsy vony de ty le nylazako tohany moa fa tsy nylazako tamin'ny heriny ary misy sary io tsy taka sary misy sary kely ihany fa tsy fananiko tsy zany satria ty tsy politizeko fa zasy Andriamanitra mipetraka tamin'ny anniversairako teo tamin'ny volana 7 mai teo de isaka manao de toetra diso de zay mpiara-miasa ndretratra mpiara-miasa député mandany vola mino mandiny fiainy tokotany fiainy trano asaina de tonga sena tamin'ny nanany mivadiko ny asa tamin'ny volana avril lanany anahy de nidinika any hoe maninona moa vahoaka fahaserana ty olona fa voko mahatretra indray fahanatsika fa maninona tsy le olona serana nandany 500 tsy nalako za satria tsy politiseko fa fitiavako an'le tanindrazako ary tena fanoana tsy politiseko izy Andriamanitra ny tiako amaly sosy amaly n'izay tanteraka atao popo sy ny zavatra rehetra fa tsy politiseko fa raha tena izy zao ohatra nisy sasany de manao fety mialatsiny amin'izy de ka atao 5 metre na laina tretratra hitona azy le manteraka be samy manana toetsaina fa iny azy iny fa nitsika tena napetraka 10 parkety feno loka io moa tsy mihinana henakisoa tsy mihinana mety onom fa akoho ngezabe nataotao nanomboka tsy ny hoe deuxième arrondissement re fanontany io ny olona fa teo za tsy niteny hoe député fa de zitako misy tena kely sy mijoro atreny amin'ny anina hatramin'ny sécurité azy nanomboka teo aminay zay ny zara nanomboka teo amin'ny ino misy teo etsy La City ena de mamasina nandeha rehetrarehetra amin'ravo any zay nisy mpangataka rehetra iny andrefana iny amin'ny 67 iny rehetrarehetra voazara daholo de ny teny ambopo farany teo amin'ny couragement fa zatsy ny hitako hoe tena faly ny saiko faly ny eritreretako hoe mbo andeha mandeha kely aho mbo namian'le olona satria tsy mbo nalefaka tany matretreny indray le izy fa tena tany amin'ny sahirana mbo niarany sahirana za en personne nanoana tsy hoe niavina fa mbo nakaray boaty aloha no anky fa tena satria nanomboka tamin'izay sy zanako roa lahy kely nanomboka tamin'ny 6 zay ny zara
tsy voasary raha tsy tam'y ray amaray arivo satria titezina daholo izy tolakandro de nona tsy hoe natao hoe ny olona de hoe iny fotsiny meko fa de natokony atreo mango koa ny ray bato mo nona fa tsy hoe ny ihany fa zanako sy netinana aloha zany hoe tena mipetraka ka zay le izy nitonga ny tenin'Andriamanitra hoe le Andriamanitra nge mitsy adalan'ny katolika vo iresaka amindreo tsika le ny FFKM miteny fivonenana eveka iteny fa tia misy teny kely hoe za tsy ampianatra hoe na ranoray vera ary tompoko menao afoany olona raika olona serana na olona noana manketahita nytoka azy ifa hitan'Andriamanitra zay ny anotodrako anazy tsy hoe mahavita azy isan'andro ahy izara mba mivaninandro koa mba angatahako jordana amin'Andriamanitra mba angatahako zay ny ambo tena voatiko hoe tsy mipolitizeko le izy tsy nakasary ahy fa tena nataoko fotsiny de nieritra aloha tam'le tany alefasiko ery ange le anina fa milalana tonga de alefa sy faly an'le sarin-dalana zany a zay ahafahantsika miresaka aiza moa zany zao le boribory tamy faharoa le alefatsika beta be ny hitako fa za kosa tompoko tsy mitsapaka amy plaque bandin'olona fo eo amin'ny anahy de afa nandefa ty zao amy fokotany eo amila ohateo eo amila ohaty eo ambo akaiky ny tranony président tompokola Ratsimandrava eo amboniny eo trampoko tany zao de afa ohatran'le nilazako tany Tuilara hoe trano école misy afa école 10 ndray amin'ny enceinte feno rano tsy afaka mianatra mpianatra fa tsy ambarina solution fa manao l'école manaraka inona kely tsy ambany etsy fa le nefa raha mivalera l'école Rousal na alefa nanaovana le ramblena le lalana de afaka nianatra mpianatra de ty fokotany zao io tanao midy amba fokotany lasa nirana kely provisoire satria misy an'io rano aizanao ry fivondrorana tonga atsika aizanao ry fivondrona io ampony tokotany mihitsy ve de tsy vitanao manao an'izao zatra kely zay farina tena mahatsiravina azy sady rano manaimbo de toy zange de tsy vitan'io ihany katona fokotany zao de tokony fonctionne tokotany tokony andeha anao amin'ny tokony izy iny verina anaraka lalana tonga ary ambany de ary akazo tokana nefa za eo amin'ny moto iny mbola nandany tena goudron firy 3 fil laniko teo fina goudron ray fa ho 7 millions nanao hitapirenena nanao an'io io afapotika sady satria le lazako anao hoe raha voatratra ny humidité lalana fa le rano io moa aveza député io rano io avao amin'ny fokotany io tsy fantako zay vivina avy any io ve de tsy mbo vita amin'ny fivondrona atao ina fotsy le mpiana amin'ny fivondrona tsisy évacuation tsisy avaka mety setsy na mety tsy fantatro azonao tsy mbola any fa fanalako fa fanina fa efa 3 mois angamanidy ohatra zao 4 amin'ny fokotany io ve de tsy vitanao de ataonina fotsiny le vola le budget aiza fivondrona le vola nalana be ankinaps aiza le ina mosy teo le etra nalana 1 pour 1000 aiza mivola laina rehetrarehetra ataonareo inina ty fitondrany ty na zay rehetrarehetra ao anatin'ty fitondrany ty de mahagaga hoe vola tsy ampiasana ny tokony vahoaka fa tena tsy fantatra de io ve zavatra kely io ao nefa misy olona tena an'izao misy misy patrana zao misy hoe partiany bâtiment travaux publics de le olona ampiasanao zala re ve de tsy ahavitan'io farafaratsiny tena mahamenatra be lasa mitarika fahasimbana de jerevy le lalana ange le lalana vao nataoko teo de efa potika sady vao ray volana sy tapa io le nidradradradrako tamin'ny fivondrona rehefa tsy ataonareo anareo député tsy nanao anao lalana nanao ina fa anao lalana sy anaramaso ny asa nataonareo nefa tsy mijery ahatra rehefa tena le rano zany tena manimba an'le lalana mihitsy zay hoa fa nilazavako teto zao mifandehany ny rano hitanao le lalana rehetrarehetra eto Madagasikara tsisy le assainissement le fanarinany de deux côtés de lasa reny rano ohatra zao de tsahan'le tomobile de lasa fissuré le izy misy fissure de rehefa fissuré izy zany de mipénétrer ao anatin'ny couche de base rehefa anatin'ny couche de base de mihitsaka le lalana de imentaka io hipotika io zay mahafady azy azonao zay nataovako le lalana hoe tsatsatra lalana hoe maninona le lalana any anany isa taona ina mosy le makany tamatava tena jaune tena pluvial misy orana mandavataona mandro lava de tsy mbo manao tita fa de indram-pola foana le fanjaka io avy eo mako tsika indram-pola foana le fanjakana avratra nefa tsy hainy akory mampiasa azy de tsika vahoaka lasa mahatra mibaby an'io de ataovy beton armé iny satria misy trafika angeza be mandeha amin'iny
fa maninona tsy ataonao betonena lizy a de tena tsy mandra 20 taona raha ohatra ka betonena miresista sur ny action nibidité le lalana tena mafy na tena lovanjanaka manjafy fa titsika mametra filmiala ara nkona goudron nkonana metre carré na goudron ke zao fa efa tsy lasa firay fotsiny ataoko hoe azonao firay a ya fataoko hoe fa 7 millions 6 millions mira ya ariary 1 million 200 ariary zany io mahavita 70 mètres carrés de mbo mandaha firy ary isa-taona nefa 4 kilometra mipotika de eritreretanao de tsika nefa tsy manam-bola fa le fiananany ty fanjakany ty de le indram-bola indray anaovana lalana azy de mindram-bola rehetrarehetra io potika tena tsisy ilaza zo voapetraka eritaona tonga saison de pluie cyclone vita kabary de mbola misy raindray eo fa le alefatsika le ambopondray le fa nidadadrakta tamin'ny ary allo lo zay alefatsika satria engy ane mba hahita reto tanàna anatananarivo reto ty ndray zao tena hitapoky eo raha ambonina ambopo tena samy tabataba tsika ary tena tsy mamorona mbola iry ambony ery a tsy namboarina lalana vao natao 3 mois io tompoko mona anatin'ny délai de garantie maninona tsy tenenao forcenao le entreprise azonao le entreprise anao azy fa dio de tena potika hitanao le mahadaladala lio tsy mahay ty fitondrany ty manana ingénieur manana ministre sy ny tariny atrary amy belveria sy mampery misy raha permanent tokony tena aloha tena raha ohatra no zavatra tsika ino any étude zay le ohatra le lanana amgodana teo sarety maly aloha azonao alohany anaovana anio a inona ny tokony zavatra divena manao tokony nanao dalo izy zao a azo arinao ambadika eo mihitsy le rano satria iva kely ato ambany ato kapitena le rano ohatra ary ambony a de nasina dalo na dalo kely na buse ngezabe a mivaky amin'ny rano fa le rano de hatrany hitanao hatrary an'le descente versante hatrary akatso hatrary amin'ny observatoire hatrary ambony ary very amin'io daholo de io de mbola ataondrefanato mbola tsita de tsihetsy na mandavataona za rehefa tonga ny rano a tena fa seka ny lasan'ny rano a nijery teo fa hatrany ambalana izy ndray taona azonao da tam'zany ohatra zao iny zao le lalana hatrany am-popo ndray lalana vao natao potika eo ambony eo fa tsy natoana azonao vao nandina firy niestime ka amina milliard de milliard zay nanaovana le lalana de nefa zao efa ipotika io sahady nefa vao nanaovana narikiriko anazy de zao tômobile bloqué daholo ny olona bloqué marary bloqué mitara mpianatra aty ambany aty mandray bus tao anatin'ny 4 mois pour portionna 400 mètres io de tena telo volana nanaovana sady tara volatsika lany a ahoana mifatatiko an'izany volatsika simbo indramina tena fitonana tena tsisy ilana azy tena marina tsy manao anareo zay tsy mbo manenjika anareo fa hatany fa ny zava-misy démontrena aminareo tsy voanareo ty raha ty de indra anarytsika zao de hitra zao le findrambam-bola tamako vavao goavambe hoentinao eto député rasy tany satria efa mandeha izy eo nivony anteny miram-pino efa nandeha izy tamin'ny 1505 azonao misy findrambam-bola goavana deuxième phase a le PAA2 azonao efa misy phase voalohany io tsy mamokatra ianao zao hoe nahita nandanina vola be da be ohatra zany de misy le première phase hoe de mba résolu ve problème ana rano eto tanary fitaotsaindrareo izy de mifahalalako azy tena apetraka ny zava-misy atsika no fahavendrana zareo reo no fahabadony zareo no tsy fahaizany de lasa le tanàna atsika ny babo fotsiny am'le trosa fa raha tena olona tena mahay rankara olona tena ingénieur mahay misy ingénieur mpanao ndray hydraulicien misy ingénieur tydrafa misy manao ny étude anao rehetrarehetra tena mifamporototo de mifaha démontreko anareo nefitsika ty de ny ramana volandray deuxième phase 50 millions d'euros 50 millions d'euros inona so nataony eo analakely efa tena tototra be raha vavy ny rano andravangy le tsy voatratra le andravangy efa tena feny rano igny analakely tafiditra anaty prezegna 2 millions 5 tsinjarany ohatr'izay de baria tanoa ianao ve zany hita documentaire nanao any Stade de France sy ny tariny atrany amin'ny Afrique vite étude be sy ny tariny sy ny rehetrarehetra ty ny fahavendranana de tonga de tena tsy fatany le rano za mpanao bolina tena lazaka anao zava-misy ty mpanao bolina teo amin'ny CBT taloha navy ny orana sendra avy be ny orana de tena tsy hitandrareo ve zany de le rano hatrary amin'ny
ambony ireo sarymasina laoty midina amin'iny daholo tena eo anatean'andriamanitra seka maty rano teo tsy nety ry za maika lava tena hoe andao oty fa tsy rakiratsony mibola le rano mandalo eo kakesebe teo tena rano nazako latreny fa voasotra ny rano any amin'ny 10 metra vao sotomile mpanao bola reo vao hafa seka lasa tao amin'ny taloha de za ve de tsy omboamboariny zareo azonao mbo hitandrareo de le bary akely rereriana atao amin'ny karta fokotany sy ny zavatra kely mbo vita tsy manaraka io le feny rano io azonao zay le natao sarety ao alohan'ny sarety any mandeha aloha azonao ny sarety mandeha aloha sy ny tariny de dodroka rano de zao vao anaovana étude andreny io na évacuation rano momba ny assainissement io zao vao évacuena le rano anaovana niny bary iny nefa kianja fa mipetraka zay le lafeny rakany hoe tondro lakana tamin'ny cyclone sy rano teo de ny zavatra io safandroany koa de zao io anosy onko de projet le fantelina telo mako izy io anosy tena ny teny mihitsy atao aminaty ministra teo atao ministra ngano mba olona tena nianatra vena ro sa olona nanao zavatra de atsarano collectenao daholo mako ny rano eraka ny io hatrany amin'ny hôpital hatrany amin'ny laoty hatrany amin'ny ao daholo mipetraka de io andanina vola be da be koa io ny tena mandany ataoko ohatra 42 millions angambany izy zay ditanao andanina vola nefa l'izy amin'ny problème de ity le lakina anosy tsy mbo jerendrareo fotsiny ambaly le nivoany le laka ambaly le nivoany le laka le capitaine le rano antany 42 millions d'euros nefa teno izy raha anao anareo tsy io natao satria raha olona mandinika de misy canal C1 C2 C2 makany andria-tany io any cureo fa tsy nikereny atao anatin'ny 4 taona io raha andany volanareo io no nataovy cureo satria le laky le manary le rano le makany andria-tany avo nony laky nanosy de eo de tena tsy raha atao anatin'ny projet mivakiko tsara raha atao anatin'ny projet nisy hoe curena koa le laky anakatelo le evakenan'le rano de tena ozy bravo fa zany de tsy fatany ty fitondrany ty de ny zavatra tiako atongavana de hoe atsika ampababe ny vola tena aminapany fotsiny isa taona mampitabe nefa le zavatra atao tsy mikôla tena ataovy an'izay ministra ny rano fa niteny tao za le niteny tamina mitabataba hoe maninona zay raha an'izay tsy nataonareo efa hiala amin'ny fitondrana sa ve akana an'le vola kely apahana an'le zavatra rehetrarehetra maninona tsy nataonareo zao nareo fa hiala vo anao ny projet io angatabola de le izy koa raha nangatabola raha mbola capable nanaovanareo azy misy étude azo anaovana azy de mba atonga misy budget-na 1 million 600 d'euros anaovana ny étude fa mivola zarana fotsiny atsipy any amin'ny lalàna fa tsy le étude le bureau d'étude tsy maininona tsony cureo aloha tompoko zay ny afatrako cureo aloha le reo lakan-drano ray roa telo makany andria-tany C1 C2 C3 satria avy be jerivinareo raha narimarika momba ny teniko nareo raha vavy ny orana iny amin'ny 67 iny akakiny tonga de mideborde le rano de io le lazako misy nampy phréatique de potika le lalana tsahan'le zavatra de tsy maharitra le izy fa raha curena lasa lalina filtreany daholo le rano lasa daholo le nampy phréatique lasa ambany le onosy mipetraka le izy de zay ny noiratsika namana faniry 50 millions d'euros izy resaka fanarenana tanàn'Antananarivo zany de projet aty Analakely farenanosy de le baria mahagaga be am'zany manko député Rastany zany ho an'Antananarivo renivohitra 151 millions d'euros le téléphérique de hoavy am'zay zany zao le 50 millions tena apabe reto olona trosa misy le Madagasikara io zany zao le trosa député Rastany raha le trosa zao retony nangataka ny trosa tiany fitondrana tena enjana indrindra ampijerevany ihany na ny trosa be indrindra 16 000 milliards d'ariary ny trosany ty fitondrany ty zany hoe 4 milliards de dollars zany tena vola benga zany 16 milliards 16 000 milliards d'ariary tena zava-marina zany nefa ny budget tsika en une année député Rastany amin'ny budget tsika 20 000 milliards d'ariary ka le budget tsika mihitsy zany lasa trosa de aiza nampandrosa amin'ny firenena zany ty hoa firenena tena firenena loso firenena atao le mpitondra ka atao le mpitondra nefa le Madagasikara mantsy le mpitondra mako mbaky firenena le mpitondra aloha voalohany indrindra ao raha mitokatranao dada voalohany sy mama voalohany ya premier ministre sy nya président reo ny voalohany indrindra ao fa tena mampitapitro sady azonao
de trazay zao ty téléphérique ny teny anao téléphérique za mpiteny any mpitabatabany io tsy mamokatra Madagasikara tsisy téléphérique tompoka ty capitale zany io zao tsy nekeny teo analamaitsi ndray hoe aza teo amin'ny trano fa loza mitatao teo amin'ny Saint-Michel amin'ny loza tao tsy hainy akory ary tsy fantandrareo ngefa le vibration le ampianarana ary io le tany Tanagoa tany tany lenkidiazy no tena potika fily izy tapaka angely izy misy kabla ange mitondra an'io tsy nasura angely izy de olona tena tsy maninona atao ina de hoe tamin'ny androko mbo nisy téléphérique anefa angana-potayazy maninona tsy natao train mois izy le azonao na atao zavatra kely ohatrany efa name sosikevitra bis accordéon afa nisy bis accordéon na atao le lalana amitsy expression hoe azonao raison tokony atao anga na lalana any pote tsy hainy akory fa izy ty ny tena zavatra fahalalako azy tena fahalalako azy namana faniny créena le tosa ho angalarina kana pourcentage décaissement makany anaty makany poste jerivo zao le lalana migodana teo le lalana migodana azinao nahitany le dizaine hoany atasy loha lazana aloha e tonga de saute azinao maika izy amin'ny fitonana satria 2 mois sisa prouvé izy 3 mois 4 mois sisa 4 mois de décaissena vola angalarina film miara menaniana japonais égyptienne nanao azy angalarina tsy any olona mihitsy akana décaissement angalarina vola zay niaton'io maimonde vakena manao ny pitonany manoatra zao nefa zatra tena tsisy etude zany efa nyteneny todisao teo manao lalana zany tompoko mbola misy tena de avant projet sommaire après détaillé mbola misy etude na solna de testena zay mako testena jusqu'à firy 300 km tonga any Tamatavy mbola misy étude na sol mbola misy couple fil mbola alana sary mbola tsy vita io étude am kamakama miaraka amin'ny environnement étude na GPS tena mbola be mihitsy 4 ans io fa tena loso io fanambakatsy zay raha olona fanambakatsika io io miprofo mivaingana angalara dekesena le vola isotomana io mako tsy izy azo continuer tena izy rehetrarehetra anao de tena zay fahalalako azy angalarana vola io zavatra projet atao rehetra téléphérique koa fatimbitsy ny tariny misy alatony misy angalaram-bola ko io fa tsika tena ampiasaindreo za fa miteny eto Madagasikara eto amintsika vahoaka malagasy aza manaiky fa tena mifoazy am'izay aza toatra amin'ny voamasino maty azonao miratra fa tsy mahita rato am'izay matsy atao voamasino velona fa tena maty atsika tena marina maty atsika malagasy tena niabadonireo de eo koa le malagasy de tena tsy mihetsika fa zay tia nanaovana azy io zavatra io ny zavatra hitanao nanaovana lenina zao hoe le tsika tsy nangataka ndrery zareo mo de hoe mpanohatra mangataka transition anina azinao efa heritaona hoe meno daty efa fatanao hoe 5 taona ihany de lianao maninona tsy nidelimity anao am'izao ny daty mpividiana fa zany hoe japany aloha izy azonao fahalalako azy nangalatra aloha izy nitestena am'le alatra sy le président fokotana anao doublance ny tariny fatany fa mihetsika daholo olona ny anipasy na fiangonana ny rehetrarehetra de azonao zay tsy nanaovany azy de indre solution anaovany azy antaotreo teteza mitatra ndray zay mihitsiny zay député Rastany alefatsika kely anga am'ty faly azafady fa ity azavaitsika député Rastany fa misy antony taratasy tony mandehandeha any ambadika any entina ilazainy amitsika fa fake tony taratasy tony zany hoe montenisme menakavy any tony taratasy tony any ambadimbadika any de entina ilazana fa aty amin'ny côté atsika na ny filoha Marc Ravalomanana na Angara Jonary Mampianina no mitady an'izay fa tsy mitady an'izany tsika fa mazava ny tentsika fa tsy mitady an'izany tsika raha ao amin'ny faly le taratasy de alefasy eo le taratasy dia fa tony taratasy tony zany le taratasy faiky aparitaka sarta tsy fatafata-piaviany zany tony fa efa mazava ny an'ity député Rastany de hoe carrément fifidianana ty taony ty fifidianana zay tsisy anakan'io hatramin'ny président fa tena tsisy anakan'io ary ny olona rehetrarehetra manao tiaryva fa vonona daholo hoe raha vo mitetika zavatra mody afika anao lasa manao fika maloha teo ho avy ny olona nareo ange zao ny zavatra io ity manko le izy accord politique hono pour l'instauration d'une charte de la transition de hoe signé tamin'ny 2 mai 2023 faiky ty tsy mariny ty azavaina amitsika zany fa zao zany fomba fiady maloto ny sasany any sady tia nantotona filoha Marc Ravalomanana sy Angara Jonary Mampianina no tia nanosehana le teteza mitany ambadimbadika any andro mamba seza sy ry mambanona ny atsika de fa mazava fa fifidianana
tsisy akoatra ny fifidianana zany de azavaintsika ohatran'izao le izy hoe mandehabe zany le ketrika any ambadika any le ketreketre ho an'ny sasany de tsy mahatombo tsiraka misy député rastany ny sasany any ambadika any ary mazava be fa izy ao anatiny eo nge tena miketrika an'ity satria malaina le ala am'le volana septambra koa nge sasany hatram'izao tsy mety mivalide officiel le datefidianana hatram'izao ihany ko ny vola mampifilafila ny vola tokony anaovana an'le fifidianana nefa mahavita mamoaka vola 400 milliards d'ariary ho an'ny jirama mihoatra an'izay aza nefa le jirama mbola kirlany tapatapaka le jiro député rastany zao to afataonona za manao fitaavana jirama tapatapaka fa lozangeta zay zany le vaovao azavaintsika fa tsy marina zany resaka mandeha tsy marina fa zao le izy mitatetika anjareo fatanjareo izy mba manao sondage any fa mpanampoana sondage de jerena moe président Ravalimana foana mbola lasa tena baolina tsy miady azonao baolina tsy miady tinge oharina ohatrany baolina tsy miady azonao jerena mipetraka de farany de tena ketrehana daholo zao zavatra rehetra zao satria zao raha nanatiny izy hoe maresy le doublant sy le fikafika malotony na midaty fifidianana izy fa tsy mbola convaincu mbola tsy resy lahatra zareo de mitady io zavatra tena ankisahana rehetrarehetra reo tinge raha ny tena izy raha lalàna tsy mandika lalàna zareo de tena fa tena voatapitra fotsiny ny simoa moa sisa miala teo anao président nahiditra anao siditra fa 4 mois tokony ametra-pialana izy zany mois de septembre raha ohatra ka miala teo am'izay nareo zay ny lalàna ka ny olona fa miandry an'io ary ny olona tsy hainakeo mbola ataonao teteza misy ohatrany ana azafady fa tetetena ty zao nanotenena satria tsy nana ohatran'zareo ny lalàna ohatra ary zao raha jereko tena malaza zao raha président Ravalimana ny ao ariko tena ataoko hoe kajotsotsotra izy député Zanzaka tulaire zay prévision raha jerena amin'ny baolina ny ao ariko tena ho amin'ny baolina raha jerena zao ny zava-misy fihetsiketsehana mamporan'ny Ravalimana nefa tena ataoko hoe raha oharina amin'ny baolina zany ty fitonana ankehitriny ty président Ravalimana zay manomana azy efa resy tena ataoko efa resy 1-0 efatra 0 aloha Manchester City sy Real farany teo ty mbola 1-0 de zao mifikan'zareo rehefa vita avy baolina ny zavatra baolina de lozika ny zavatra rehefa vita ny 88 minutes respecté any amin'ny baolina raha tonga de miala zay resy azonao raha ohatra match nul vita le 90 minutes le de vita 80 fa nasina kely le minitra very zao fa le minitra very kely sisa fa tena tedavon'zareo asina prolongation 15-15 le prolongation tompoka raha match nul zany hoe raha mitovy mipoa fitiavan-draval président Ravalimana sy ty fitonany ty da ataoko mbola azo prolongation fa baolina fa tsy miady baolina fa 1-0 ve le prolongena tony vao mainka anao resy tena firy zany ve de ho lozika oetika ny zavatra tsotsotra amin'ny lalàna mora takatra zany izy efa 1-0 ve de prolonger la atao lainina ndray firy io azonao non aza beta zany tena fa tena misy tsy adala ary ny olona re tompoka afatra ataoko anareo mpitondra sady mamaraparantsika efa io aza miketriketrika zavatra tsy mety fa tsy vendrana tsony ny olona na ataonao loko mavandrevena misy zavatra aherymezana sy ny tany ny olona tompoka fa tsy alala fa ianareo manana ny gendarme tonga de ataoko ny gendarme de tena manampy anareo akoatra zay ny anina mbola salasala ny polisy ny tany mbola tseo amy président Ravalimana nanamana ny vahoaka iza mahery mivahoaka sany olona fitena ary dikany tiako atongavana de zao tsy anaiky tsony zay fa maintsy misy fifidianana aza mivoana amin'io nareo fa tena fampitady teniky marina mihitsy eto hoe samy ty tanindrazana tsy anareo reny Madagasikara samy lelany tsorony reny menaka fampitady tsika tena efatra tena mampitandra tena hoe iza moa nisy bandy kely tena rainy amin'ny arrondissement aloha de tena fa efa vonina de mijeriko any ambadika nafinaritra ana le nanao déplacement niaraka amin'ny président tary avaratra hatrany ambanivohitra taloha nge izy de ivandry zareo hatrany hoe raha tilany de afa apitra hatrany ambanivohitra mizapandehany efa mpeno hoe zay tsy anaiky tsony fatrany potinaizanaiza ka aza de eno zareo zay feo zay ka zay nge mampitsatsaka azy de asoro fika lasao vaingana ny angatananareo ataovy ny daty mpifidianana isoro fika maloto rehefa tsy mety ndana mitsoka miloany virony rehefa nanao ny ratsy raha nanao ny tsara miara-miaritra etsika fa marana député Rastany raha sady anao fanentanana ihany ianao am'le melohan'le 31 mai melohan'le 31 mai de boribory fahatandro fa zay nataoko asa na disa mbola nakako ny mandeha confirmeko mba tsy tenenina foana satria raha 53 ny
araka nyfahitako azy nafa nanontanytany amin'ny genie nampanontanytany efa mbo niakatra 63 74 le izy efa zavy nefa kely sisa de tena nijerena aby le izy nataony indray photocopie indray le izy le hoe izy aby ny olona mbola tsy nisona misy rano mafirina atao ao aparitaka angy andeha iona seko teteziny ankizy fa tena amboarina le izy tena misy le maintsy misy le problème rehefa misy ny problème fa solution mandrisitsika mbola miantso any vahoaka zany ianao mbola angakany ala satria zala mba efa misy frasque misy amboarina mba fa tonga sena daholo ny olona tsy andeha angalatra tsony tsy andeha iaina fahatrana tsy enany tena tsy milamy mantany tsy enany tsy anoanana tsy enany tsy mianatra mpianatra izy rehetrarehetra leo ny olona fandehan'izay Madagasikara ivoana araka amin'ny président Ravalomanana petraka ao président Ravalomanana roa taontsika de dépassé any Afrika zay ny zavatra mbo revo tsy maintsy atao de ny réalité tsy maintsy tanteraka fa tsy ho resy andreo lava vola babenao trosa ataonao andrehetrarehetra raha tsy olona paisy ny olona ny fitenenana samy mbo nianatra samy nianana ary rehefa tena hoentina mokondoa nareo manana ny gendarme zay manana ny vahoaka tairoary oke ary misaotra tompoko eny ary de misaotra ny député rastantsika efa ao ihany ko iada zany iaraka amintsika miezaka tsika ifeny ny fotoana satria mandeha de mandeha ny fotoana misotra député rastany misy afatra kely am'le lalana eny am-bopo indray satria mijalany tobila io député mba atao fa nalaky sary fotsiny mahaplaza indray anareo ry ngia commune urbaine ngia ministre ny travail public tena lalana vao natao atao vio tena dele anareo tao koa tapabolana zay rehevolana rehefa tsy tianao zay tsy aka autorisation anao fa tonga de tairina io tairina io ao anaty spécialité tsika io marina na le vacation lafo be marina fa koa le voa fa misy olona mbo tonga saina misy olona mbo manambola manampy any tena ihany tairina io fa rehefa tsy anao nareo ataony andreo zay afatra adimeo ry fivondronana ataovy njamera ataovy ny adidy tokony atao anareo nge rehefa manao ny zavatra tokony izy tena zany tsisy anentsika anareo fo izy miverena ary raha mbola leanao izy mibritsy le miverena leanao fa nareo fa tsisy zavatra tena aterareo misotra tompoko eny ary saotra ny député rastantsika mazotoerana iada ka zay mihitsy le izy satria retolo reto nge raha rahana amin'ny sitrapony retolo reto tsy hanao zavatra reto hoe firenena potika simba n'olo vainy taranaka de alohantsika maily de n'izao mihitsy fa raha tsy maily de n'izao tsika sahirana ny firenena de manahirina ihany miaraba iada aloha zany andasa aloha fa mbola andamina kely aloha faly zany de aveotsika andamina zany misy zavatra maromaro resahany iada fa tsy maintsy resahana io satria iny moa misy vaovao faiky mivezivezy teo moa zany iada resaka teteza mito ketrika hoany lohan'ny sasany ihany de rehefa tsy mahomby le hevitry ny sasany zay anaditoko taniko maninona ny tsy diovinao finona ny andrasanao anty mahinona ny problemanao amin'ny marika Ravalomanana antoko politika izy mpitarika antoko politika izy manana stratégie politika any izy anjara mifehan'ny antokony anjara mitondra ny tetikadiny samihafa iroso fifidianana ny filoha marika Ravalomanana sy ny tim zay fanapahan-keviny ka inona makararo ny foniny hafa raha ohatra ka zay ny décision any tim raha manana antokony nareo de anjaranareo no mijery efa tena fa 92 nareo nanana candidat filoham-pirenena farany anjaranareo mitadita izy zany olona tiako teneniny zany fa tsy anendrika ny tim sy ny filoha marika Ravalomanana lava ny sasany satria hoe manaiky fifidianana andre mato marika Ravalomanana ny problème sasany manko de zao ny tsy fanekeny ny filoha marika Ravalomanana sy ny tim zany teteza mity zany miaraka ny RMDM de ho vesatra ho an'ny sasany satria tsy misy am'le manosika le raharaha ho tonga am'zany satria miemitra le tim tsy manaiky an'le teteza mity de tsy mipasy le izy de marary andony kibony sasany zay io problème anareo force politika sasany io iada miaraba aloha ia de faly miaraba anao faniry de faly miaraba ny mpiara-miasa rehetrarehetra ato amin'ny MBS sy ny mpanaraka ny zao fandarana zao alohantsika aloha iada resaka arabe resaka tany misy zavatra manahirina tokony fampiresahana maikamaika be amina rivotra mivezivezy eto amintsika de aloha resahana kely zay satria efa nyresaka kely an'izay any député rastan teo de sotomitsika le adevitra ia le resaka lalana le arabe mikodana le arabe mikodana io zany tsika efa nilaza tamin'ny fotoana nytenenana azy faniry de efa nampahafantatra tsika fa zavatra fantatra fa tena tsy andeha le izy ary tam'izany moa tsika de efa nilaza fa hoe
endrika famoam-bola fotsiny no atao amin'io fametrahana vato fehizoro anomboana ny asa ohatra ny mahazatra rehetrarehetra satria tsy io ihany zany ny asa efa natompoky ny fitondrana kanefany tsy notanterahany hatramin'ny farany raha ilaza miara-mahititsika fa hatramin'ny androany efa taona mahery zao nitondrany ty fitondrany ty na pilôna ray ary mbola tsy mipetraka am'le teleferika ny toerana nametrahana azy mbola olana hatramin'izao satria ny antony tsy ampy zany lay fanadiadina tokony ho atao rehetrarehetra talohan'ny fanombohan'ny asa de io iarahantsika mahita io olana io anala mahitsy io de io koa zany zao a iarahantsika mahita koa zany a io am'le resaka arabe migodana le arabe migodana nge zao de voadaka lay talian'ny ONE satria naninona satria tsy mahay mandainga tsy niara-nandainga taminy ny lazany marina fa tsy maintsy ataony etude ny fitsirihana ny fiatraikany mety ho fiatraikany fanaovana an'le lalana eo amin'ny lafo ny tontolo iainana zay voalaza ny mazava tsara zany fa mbola tsy natao teo aloha tsy niara-nandainga tamin'le fitondrana izy satria le fitondrana de milaza fa de efa vita daholo ny kipitsipitsiny rehetrarehetra fa de efa manomboka ny fanombohana ny lalana itsika fa nilaza fa tsy mitombona mihitsy ny ilay fempotoana nanomboka nitsiriny lay hevitra hanaovany an'lay izy ka hatramin'ny nanombohany azy tsy feno lay fotoana satria raha lalambe migodana zany a tsy vetivety kely eo a de afaka tonga de atomboka ao de io raha mahita ty io zany zao tsika hoe miteny no eny hoe tena mbola tsy ao le étude ny impact environnemental le fiatraikan'le izy amin'ny tontolo iainana de voadaka le directeur fa sy tsy niara-nantainga taminy ary zaza gaga tsy nahavoadaka an'le directeur ministère koa satria le directeur ministère de milaza fa io asa rehetrarehetra vita io de mbola tsy lay lalana io akoriny mbola tsy lay ara tsika manko nieritreritra hoe hay vo io fotsiny ve vitanareo mbola tsy izy io izy izy fa lalana natao hitondrana nyreo fitaovana ho ampiasaina anaovana an'le lalana de zany hoe raha ny tenin'lay directeur ministère koa zany de hoe mbola zero metre zany no vita am'le lalana zao fa le efa vita ao reo a mbola le lalana natokana hitondrana n'lay fitaovana hanaovana an'le lalana nefany 80 kilometre no eritreretina mpatonga ny farany taona tsy fantatra aloha hoe ahoana moa zany nytraika efa ny lay entreprise zay mbola tsy nanao lalana nataiza ka avy tany an'io ary raha jerentsika nge le fitaovana tonga teo tsy marina mafy raha tsy ho ampina an'le nomenany gouverneur rehetrarehetra nga de mety ho avitavita zavatra ihany fa raha le abetsaky le fitaovana sy ny capacité n'le fitaovana tonga teo a azo antoka fa na 20 kilometre raha tsy ho vita mpatonga ny farany taona satria io tsy zavatra hoe tenenina fotsiny ohatran'le orana tetsy amamasiny fo de mijanona tsy zany io fa asa io a zavatra atao amanaina io a misy masinina miasa io a karaha jerena ny capacité an'le masinina tsy ho vita zany io lalana io ary manahirana fa izay zany le analyse ary zay zany vaniry mahatonga anay miteny hoe tsy mahagaga raha ohatra ka tsy misy lalana vita entretien ara-dalàna ntsony eto Madagasikara satria tena le fanaovana an'le lalana mihitsy no hitako hoe problème an'le mahakasika an'le lalana problème an'le fitondrana tsy mahagaga mihitsy raha potika daholo daholo ny lalana tena za zany tsy gaga ntsony am'le izy tsy vitany hoe tsy nomena vola le entreprise fa akoatran'izay koa tena eo am'le le asa zany tena le asa mihitsy le fanaovan-dalana mihitsy manahirana nyty fitondrana ty satria nalavaka kely ary de tsy vita ny fitondrana zay io mahatonga an'le fifarany am'le teneninareo hoe lasa lalana lavaka misy lalana nefarany eto an-tanàna fa tsy lalana misy lavaka ntsony fa lavaka anay zao no lasa misy lalana satria tena tsy ianny tena tsy voafehan'le fitondrana ntsony izy faniry zay zany no manahirana zany a mampitandrina za zany de teto nge efa nampitandritandrina ny mpiasa-panjakana rehetra hoe mitandrema ihany ianareo fa mety na ao ary le fitiava-tanindrazanareo a am'izao faraparany itondrano ty fitondrano ty a mandeha fera fa ho voaroka amin'ny asanareo nareo
zay ny any de za zany miteny zay mbola tsy voaroka mandefera kely fa efa kely tsisa fa efa fa za bolana manaiky atao fitaovana koa nefa zay fotsiny fa tena roadroasiny reo nareo de very anina fotsiny eo zany no ataony am'izao zay tsy manaiky ny teny de tonga de krf lasa iada ny nisy vaovao moa na avekako teo a ny amin'ny hoe karazana vaovao faiky samihafa foronina any ambadimbadika any a tsy mety tapitra ny adevitra le teteza mita misy te hanosika mafy le izy a misy te handrivotra mafy le izy a ny zava-misy anefa de hoe tsisy ady eto tsisy korotany eto ny krizy aloha de rahantsika mihitsy ny socio économique bon misy krizy ihany ko eto hita amina resaka institution samy ao anaty fitondram-panjakana ny ainantsika zany resaka hoe motion de censure ny ainantsika zany amin'ny resaka hoe lahately nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena momba amin'ny prime ministre ohatra ny tsy fahampitakoisana tsony eo amin'ny gouvernement sy ny anteny miram-pirenena ny anteny miran-dolona moa de eo ihany a mijoro eo fotsiny na manana maro anisy ara tsy hitanao mandeha makaiza efa saika ny ravana raha teo a nyanivon'ny ACDDD aingana be mihitsy na moana didi-panjakana nandravana azy na de niaro ihany ara teo anivon'ny ACDD mois de septembre ne zay vao tena ny fonctionne ny CFM malany manday iny a sinsisa milalao eo zany le androm-panjakana kely sisa ambony a olany mandako nefa le filohan'ny republika amin'ny janoary 2024 ny dikan'izay tsy maintsy anatanteraka fifidianana melohan'izay nefa misy mandrotra le tetezamita nefa eleny nefa nitenitetinareo a herinandro maromaro zay hoe fifidianana ny mahavaolana fa tsy tetezamita mbola mitazona an'izay hevitra zay fa nefa elena iata mazava ho azy faniry itsika ne ny mpanohitra ne hatram'izay tsika nanomboka tamin'ny 2019 nakaty ny fanoerana tsy mbola nisy fanoerana mihitsy ny fanaraka atao andao toerina ny fifidianana tsy nisy an'izany tsisy an'izay ny fitondrana no ho toerina izay rehetra tsy mety ataony ka mety animba ny firenena izay no ny fanarahana tsy ilay fitondrana ny toerina fa ilay tsy mety ataony no ny toerintsika le zavatra tsy mety rehetra nataon'ilay fitondrana zay ny toerintsika zay ny tena marina raha de hoe ntsika fonitsika no tsika raintsika mba hanitsy ny diany tsy nisy ny fanaraka mihitsy tamin'ny 2021 tsika tamin'nahatsapa tsara fa ny fivorina zay nataontsika 2021 de nanapahantsika hevitra mihitsy ny mpanohitra mihitsy fa hoe potiky ty fireneny ty raha mbola andeha amina tetezamita satria fantatritsika tsara fa ny tetezamita raha ny situation misy amin'ny Madagasikara de mety tsy ampy raha valo amby folo volana fantatritsika tsara zany nefany azo atao tsara ny manitsy an'ilay firenena ao anatina fahefa-pitondrana raha ohatra lay mpitondra tena manana finiavana politika hanitsy an'ilay firenena de tsy nyroso mihitsy tsika tamin'eo fanonganana an'ilay fanjakana ary tam'izany ary tsika de nyresaka hoe aloha aloha tsy hanongana an'le fanjakana satria efa potika le firenena ary tsika sosa amin'ny eritreritra hoe mangamasaka io ilatsaka ao azy eo anongatena eo izay zavatra zay zany mbola tazomin'ny FLN hatram'izao hoe ny FLN tsy manohitra fifidianana fa mpanohitra ny fitondrana izay rehetra tsy mety ataony atreto mbola tsy misy zany fionganana fanjakana mbola tsy nisy fanapahan-kevitra hoe andao aongana le fanjakana tsy nisy an'izany ny zavatra mety isy misy mieritreritra an'izany hoe manongatena lay fanjakana ka raha manongatena lay fanjakana tsisy ninona azo ny FLN natao am'izay fotoan'izay fa zay fanapahan-kevitra mifanaraka am'izay no raisin'ny FLN rehefa manongatena ilay fanjakana fa hatramin'ny androany aloha de mbola tsisy resaka mihitsy hoe andao aongana lay fanjakana tsisy resaka an'izany noho izany tsy miresaka tetezamita mihitsy zay satria aminay fanjakana miongana no hanaovana tetezamita na izy aongana na izy manongatena rehefa miongana izy tetezamita izay mbola tsy manana eritreritra an'izany ary tsy mbola any am'izany satria ny fanarahana de hoe na tsy ravorary ary ty lalam-panorenany ty itsika de hanohitra mpanohitra araka io lalam-panorenana io itsika io lalam-panorenana io mametraka ny fahefan'ny mpanohitra tsy misy zavatra fa mametraka ny fahefan'ny mpanohitra zany nge fa io lalàna io tsy mametraka ny fahefan'ny mpanohitra hoe anangana tetezamita fa raha tsy zany efa elany natsangana le tetezamita tena mazava be fanire tena hoe tsamy matsapitsika fa nanimba firenena le izy satria tsy nyvonina hitondra an'le tetezamita hanatsarana an'le firenena tsika ary hatram'izao mbola tsy nisy fivorina hoe zao no tetezamita ao ataotsika araka zao fa samy maneho ny heviny
amin'ny hitany hoe zao no tetezany oentina hoe efa hanao tetezamita zany de misy zany kanefa nefa fa tsy mbola amiray le hevitra noho izany ho anay FLN rehefa miongana lay fitondrana mandray miasa arak'izay fisinjavatra zay fa hatreto ny lalam-panorenana de raha vakinay de tokony isy fifidianana am'ty farany taonty-efatra tapotra ny mandahany filohan'ny repoblika de izay fifidianana zay no ohatrany hoe zay tsy manana kandida fa zay kosa de miteny hoe tsy fanananay kandida hatram'izao aloha no ndeha hitenenanay hoe tsy tokony ho atao le fifidianana fa ho an'ny tombotsoa amin'ny firenena andao irosoana le fifidianana zay filopirenena lany eo nge filopirenena ny firenena vahoaka malagasy fa ny tsy tianay nge de hoe ny ametraka filopirenena tsy andray anjara am'le izy na hoe na misy tsy mandray anjara am'le fifidianana de ho lasa ohatrany teo aloha ndray le fifidianana hoe misy korotana misy tsy manaiky ny voaka-pifidianana sy ny karazany ary za de miverina foana mitoritenin'ny fiangonana ny FFKM le hoe misy foazy mitsangana amin'ny maty mba tsy ohatra hoe ibarabasy indray no tonga eo zany le ohatra nataony de zay no andraisanay an'le izy ny anay oa raha vao hoe teny ray aman-dreny ara-pinoana ohatry reny de raisinay satria zay katolika za de miteny an'izany foana averiko foana noko ny fantatro de nidikan'izay rehefa miteny ny ray aman-dreny ampanao aminay de zay mifoaza ozy izy mitsangana amin'ny maty fa sao de ibarabasy indray no vidin'ny olona rehefa atolotra le izy sao de ijodasy indray no ahazovahana ireo mpila ranoranony sy ny karazany tsy zay nge le izy zay mahatonga any an'le izy hoe vahoaka malagasy aza mbola mirorosaina mihitsy aloha fa fifidianana zao mbola tsisy an'zany resakatetezamity zany mitsoratiny anarana tetezamity zany ary na misy tetezamity eo na tsisy tetezamity eo na misy tetezamity ary eo tsy maintsy mifarana amin'ny fifidianana ny tetezamity ary io reo fonty io no anaovana lista am'reo fonty io no anaovana zany fifidianana zany noho izany tsy misy antony mihitsy tokony tsy amporosiana ny olona hisoratra am'le refonty aloha fa manjary tara loatra izy raha ohatra ka tsy mirosy le zavatra anakareny nefa nisy tsy voasoratra ato aloha aloha izy isoratra zay aloha refonty aloha zao ny eo ataotsika fifidianana ary nge tsika mbola tsy fantatsika hoe oviana le daty tsy fantatsika satria mbola tsy mivalide ny fanjakana izy fa miasesia fotsiny teny azo atao amin'io daty io le izy tsika aloha zany mieritreritra tokony amin'ny novambra io io faniry mazava-be io nge ohatrany vehivavy be voky tsika zao de le DPA zany tokony tonon'le dokotera am'le échographie hoe tokotokony zao ny DPA an'io le gouvernement tsy miteny hoe am'izao le daty aterahana io de zao zany tsika efa misy miteny sady tonga de césarienne io zay nge le dikan'le tetezamity tonga de tetezamity tonga de césarienne io fa tsy anina aleo aloha tonga ny andro aterahan'le olona efa tsy tavavoaka le zaza mbola mety asina sérum nge mbola atosika amin'ny sérum inona fa tsy tonga de zao de tonga de césarienne io tonga de tetezamity io de rehefa tsara fa le gouvernement da za amin'ny teny foana itsika nge le ady ataotsika tokony hitovy itsika mpanohitra ny fangatahana ny daty avoaka ny gouvernement aloha zao no tokony ho angatahantsika satria zay ny efa fanaony hatram'izay tsy navoakany ny daty famanaovana ny fifidianana ny chef de région rehefa tsy navoaka ny gouvernement de tsy mandeha ny fifidianana hatramin'ny androany ny daty mpifidianana anaovana ny famerenana ny fifidianan'ireo be ny tanàna rehefa tsy navoaka ny gouvernement tsy mandeha ny fifidianana androany na eo ary ny seny ninninona finiavan'ny seny ninninona ataon'ny seny noho izany ny daty mpifidianana handeana ny fifidianana filohan'ny repoblika am'izao andao zay no angatahana aloha za miteny hoe farafatarany le 20 andro farafatarany fa izao efa tokony ho fantatra zany farafatarany zany efa tena hoe tena tsy azo hidivirana tsao fa de io ny tena amin'io fa rehefa tena amin'io zany tsy manao de tena tsy anao mihitsy fa izao tsy zany akory tsy midika hoe zao nge de efa azony avoaka na heritaona meloa nge de efa azony avoaka le daty fagnoany an'le daty nge ahafahan'lay seny zany nge mahatonga ny seny tsy afaka miasa za miteny mihitsy ny fara ohatra tany amy janvier tany no efa namoakana tamin'ny décembre tamin'ny heritaona ny gouvernement tanamoaka daty manana tetiandro mpifidianana mazava tsara ny seny am'izay inona ny tetiandro mpifidianana ao ataon'ny seny ao vinavina tetiandro mpifidianana ao ataon'ny seny vinavina
tety androm-pifidianana anao taon'ny seny fa tsy tety androm-pifidianana satria manina tsy fantatra kory ny roviana le daty anaovana an'le fifidianana satria io misy resabola ozy izy ahafahany miasa amin'io io e raha ntsika mahita io koa mbola filona lolana araka vola manahirana faniry za miteny mihitsy resabe zany hoe 149 milliard na 200 milliard ary no anaovana ny fifidianana io nahoana ny tsy hitany firenena hitany io e 300 milliard agnatin'ny vola nomenan'io namenan'io mpanao arabe migodana io 300 milliard dariary firy milliard ny nomenany jirama ny budget atsika 200 000 milliard 20 000 milliard 20 000 milliard isa-taona efa taona nytonana 80 000 milliard eo zany karaha kotytsika am 80 000 milliard zany budget atsika naritra zay 80 000 milliard ny vola nampiasain'io fitondrahana io tao anatin'ny efa taona zay inona vitany na pilôna na averiko mihitsy na pilôna na fiteleferika ray ary tsy mipetraka lalana potika ohatrany hoe ohatra inona ny vola nytantanina nandritry ny taona teo inona ny vitany nareo tonga any amin'ny hopitaly ny olona marary mafy maty tsisy vola tsisy ininona inona ny vitanareo efa 4 000 milliard ny vola nytantaninareo marina mafy na olona mpamboly ovy ary mitantana ny vola io tsy navita zavatra be lavitra noho ireto izany ny manahirana de eo de 200 milliard dariary ve no eritreretana anaovana fifidianana de tsisy teresa be raha zany zako miteny mety za tena samy teny an'zany faniry fa raha 200 000 milliard zany dariary zany fiomanan'ireo filoam-pirenena ireo tsaka fifidianan'ireo mety taiga-posiny fotsiny zany fa tsy mitombony zany fa misy fahatahorana angezabe za kosa aloha miteny misy fahatahorana angezabe ny firosona ny fifidianana hoan'ny fitondrana ankehitriny satria maro ny zavatra tsy napoziny daoara isotra mpiaino mpijerytsika tam'ty herinandro ty ada niaraka tamitsika sady niteny famaranina avany aminao nafinaritra ny fiarana tam'ty herinandro ty betsaka moa ny fanirina saika ho any Antsirabe fa nievitra le izy de fa mampalatena anareo ho any Antsirabe fa rehefa tonga le fotoana tsy maintsy mandeha tonga any any zay misy fiarahana koa amin'ny sabotsina avaratrano tsika ary faniry tany efa so adinona ny atsika sabotseriny ny avaratrano amin'ny 27 de efa manitany Lion d'Or ao amin'ny Lion d'Or manitanitana atsika avaradrano rehetrarehetra efa miomana fa 27 mai tsika leo amin'ny Lion d'Or so de hoe tso avy eo fa tongafa aza matahotra fa tsy misy ininy zany eo nafinaritra ny fiarahana ary za de miteny foana ny vahoaka aza manaiky rebreben'olona amin'io resaka tetezamita io na resaka zavatra rera hoe tsisy ny voly mety tsisy ny fifidianana izy zao soraty aloha ny anarana ao anaty lisy mpifidianana lisitry mpifidy misorata ho isan'ny mpifidy itsika na efa manana kandida na tsy mbola manana kandida averiko foana zay na efa manana olona hofidiny ianao na mbola tsy manana olona eritreretina hofidiny ianao tsy hanenenana aloha dia misorata ho isan'ny ho mpifidy ianao satria io lista io no lista ho ampiasaina ao anatin'ny 10 taona lista ho ampiasaina ao anatin'ny 10 taona io zany hoe tsy ty fifidianana akaiky ty ihany no ampiasaina azy fa ny fifidianana rehetrarehetra andeha ao anatin'ny 10 taona efa andanimbola mpanjakana izy io ankehitriny ka diso be ny fieritreretan'ny olona hoe azo atao foana zany rehefa mandeha ny tete aza avanao efa io aloha no andanitsika vola de aloha mandray anjara misorata anarana ao anatin'ny ho isan'ny mpifidy am'ty mba hahafahatsika zany tsy anenina ary ahafahatsika manosika hatrany ny firosoana ny fifidianana atreto aloha tsy misy afa-tsy ny fifidianana zany mieritreretintsika fa de anjaratsika manery ny gouvernemanta fotoana iverena ny fahefana amin'ny vahoaka io ka tokony iverina amin'ny vahoaka ny fahefana alefaso ny gouvernemanta ny daty mpifidianana ahafahany rehetrarehetra miomana de manao veloma tompoka makasitraka ny ada atsika misaotra ny député Rastany député Tojo Andriamampandry ihany koa niaraka tamitsika tam'ty androan'ny fahasivy volana me ity zany eto ihany koa de miteny zany fivorimbe ho an'ny team Mantehiroka zany zay tanterahana amin'ny Oazian ao Ambohibao de fa manomana ny faraiky am'roapolo volana me no anatanterahana zay de fa miomana nareo ao Antehiroka eo zany makasitraka misaotra ny namana rehetrarehetra tam'ty herinandro ity de misaotra atsika mpanaraka ny fandarina miara-manonja niaraka tam'y radio Mada zato tepokavalo ary ny MBS télé sy radio misaotra tompoko